Andro vaovao indray no hitsahantsika amin'ity alakamisy 4 aogositra 2024 ity manaraka ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada ianao amin'izao fotoana izao isaorana ilaina hary satria izy no nahatonga antsika afaka hiaraka ato anatiny izany fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izany fandarana izay arahanao amin'ny Radio Mada mazava loatra ny MBS Radio ny fahitalavitra MBS eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook izany araba tsy misy anavahana no antolotra antsika mianakavy satria na zany ianao na eto antoerana na ianao anivelany dia nanterana an'izay araba omba ampirarintso izay midika ho fifamatorana ny fampiarabana ary dia izay ihany koa dia zava-dehibe amin'ny fanombohan'ny fandarana tahaka an'izao toy ny mahazatra ato anatin'ity fandarana no narahantsika ny fanadihadiana maro samihafa ny famakafakana toy ny mahazatra zany fitondrana vaovao maro samihafa io ary alalinina ireny toe-javatra izay amitranga ireny tsy hoe toe-javatra misavon-danitra na hoe zavatra foroporonina fa zay zavatra miseho zay zavatra iainana no entintsika ato anatiny ity fandarana ity ahafahanao zany mahafantatra tsara hoe ona ny fandehan'ny raharaha ary mizotra makaiza ity firenena ity inona no andraikitra tokony ho raisina amin'ny maha-olo-pirenena fa tsy vitany hoe mitazana fotsiny na ihany koa hoe mety hoe mitsikera fotsiny mitsikera fa mitondra vahaolana fa le vahaolana ave misy miaino ihany koa sa tsisy miaino fa dia ny adidy amin'ny maha-olo-pirenena dia hoentina ao anatin'izany fandarana izany sy hoentina ihany koa zany mba hoe ampitombo ny fahalalantsika itsika eto Madagasikara mbola manana olana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka hoe tena fahazahoana ny vaovao marina sy vaovao maro lafy no ny antony maro samihafa izay kanefa tsy tokony ho zany mihitsy mbola eo ny faritra izay amin'ny tokamonina eto amin'ity firenena ity kanefa dia mananjo ahazo ny vaovao marina sy ny vaovao maro lafy ny olo-pirenena tsirairay akoatran'ny izay ihany koa dia eo ihany koa moa zany ny hoe finiavana tsy mandray ny ndraikitra izay tokony ho raisina ho an'izay tokony andray an'izany izay miteraka olana maro ihany koa zay ary ny olana madinidinika dia miteraka olana goavana dia lasa tsy voava itsony la izy dia rehefa tsy voava dia mbola tsy tapitra eo aloha ny hoe finiavana ho an'ny titanindrazana sy ho an'ny mitsinjo ny taranaka fa manolotra vaolana trany ka izay le ilana ny resaka fionambe pirenena izany na concertation nationale na inona tenentsika zava-misy amin'izao fotoana izao ary ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao dia manamarina fa tena ilaina ny fampidiniana tsy misy anavahana jereo tsara ny fiainantsika sanandro io vao miposaka amin'ny masoandro dia hiatrika an'ilay fiainana dia jeritsika hoe mba metsara ave zany fiainako zany sa meratsy sa ny eo ihany ny eo fa le izy zany tsy hoe metsara tsy hoe ny eo ihany ny eo fa tena meratsy satria lay hoentina misehatra an'ilay fiainana mihitsy no tsy afaka intsony ny maronisa amin'ny malagasy inona moa le tiana tenena am'le hoe tsy afaka intsony tsy afaka misehatra an'ilay onjam-piainana sy ilay vidim-piainana miakatra ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao ny 700 mahery izay lazaina fa miaina any ambanin'ny fahantrana ho an'ireo mpisehatra hafa moa zany mbola ho avy eo ny namana maro samihafa hitondra ny famakafakana izay hoentiny arakaraky ny loha hevitra izay hoentiny izy ireny izany fa etỳ mpanombohana dia tsy maintsy jerentsika amin'ny ankapobeny ny toetra raha-pirenena aloha amin'izao fotoana izao inona ary ny zava-misy inona no zava-misy amin'ny fiainantsika ankehitriny rehefa miova ny andro ny zava-misy zany zao dia ny hoe tsy voava ny olana izay tena mahanjady amin'ny fiainam-bahoaka nefa zay famahana ny olana zao de zao izay no tadiavin'ny rehetra
satria rehefa tsy voavaly olana dia maninona mitarika any amin'ny fahavoazana isan-karazany ary any amin'ny tena hoe tsy fahafahamihetsika intsony no hiafarany zay olana izay mitombo izay de mipetraka ny fanontaniana hoe mety misy mahazo tombony ve amin'izay hoe tsy fahafahan'ny malagasy mihetsika intsony izay. Ireo maronisa ireo malagasy izay sokajiana omena any ambanin'ny fahantrana satria efa tsy misy tsony eto Madagasikara zany klasy moyenne zany hoy ny mpamatsy vola fa tonga dia manana farak'izay tena manana ary ny sahirana fa tsisy an'izany hoe klasy moyenne izany tsony amin'izao fotoana izao. Ny manampaizana momba ny toe-karena no miteny an'izany na ny manampaizana malagasy na ny manampaizana vahiny de miteny an'izay. Ka rehefa tsy afa-mihetsika intsony ve ireo malagasy maronisa zany de mety hoe misy mahazo tombontsoa amin'izany sa ahoana? Anjarany tsirairay no mandinika an'izay fa raha ny zavatra misy aloha zany dia tena hoe lay fahasairanana faobe ilay olana iainana isan'andro dia to manamarina fa ny ireo malagasy maronisa dia mizotra tsy kelikely maly teto ny teneny ny mpitondra fanazavana teto hoe memihotsaka ary izay le hoe fiotsahan'zay amin'ny lafiny fiainana isan'andro dia mitondra makany amin'ny hoe isy ve zany ny ampahana malagasy maro tsy ho tafavoaka intsony atsoatsy fa dia hoe tena hoe miandry izay ikadonany. Ohatr' zany ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ny mpandinika fiarahamonina miteny an'izany ohatrany hoe miandry izay ikadonany fotsiny sisa ilay vahoaka malagasy zany ny akamarono ireo le hoe 90% fa ny ambo moa zany hoe zay milamina ny fiainana izy tsy mivaky loha amin'izany fa lasa hoe miandry izay ikadonany. De ahoana moa zany no ilazantsika ny vokatra hoe miandry izay ikadonan'izay satria tsy manana hery intsony tsy manana zay hoe mihetsika intsony ilay vahoaka malagasy manoloana ny onjam-piainana. De mitenitsika hoe de tsisy vahaolana mihitsy ve zany? Ny vahaolana tsy maintsy misy fa ny zavatra tsapa ankehitriny dia ny fanoliana no mahazo laka eto amin'ny firenena. Misy ny mpitondra de misy ny hoentina. Ny mpitondra dia mazava zany ny andraikiny hoe amin'ny mahampitondra azy ny fahefanam-panatanteraka ny tena tenenina amin'io dia manana ny tetikazana izy manana vinam-piarahamonina izy arak'izay efa nampanantenaina hatramin'izay manana ny zeritrerina izy fa izay tanterahana dia tsy mahatsapa an'izany hoe vinam-piarahamonina hoe nampanantenaina zany ny vahoaka malagasy fa fampanantenana foana no eno isan'andro raha mifampanantenana nefa de mialohany ny andraisana n'lay andraikitra no anaovana an'izany fampanantenana zany. Zay ny lojika zay tokony izy fa rehefa mbola tsy mandray an'lay andraikitra ianao zany dia teneninao hoe zao ny lalatsaina hitondrana ny fitondrana zao ny tetikasa izay tanterahana fa tsy ao anatin'ilay fotoam-piasana ianao zay vao manome ny fampanantenana indray de ho fikisana fampanantenana ve zany ilay vahoaka amin'ny malagasy. Zay ny le tena afipetrany amin'izao fotoan'izao hoe fampanantenana de mivoaka ny feo eny an-dalana eny amin'ny hoe tsy ampy ny mandaha anankiray fa ataovy mandaha efatra mihitsy zay vao ho tanteraka daholo zay zavatra no tenenina rehetra. Tsy mbola mahita an'izay mandaha any manaraka any fa ny amin'izao aloha no hitany be sy ny maro. Zay le fipetrak'ilay raharaha ny amin'izao aloha no hitany be sy ny maro. De eo amin'izay ara le tenenitsika hoe lasa ohatry ny mahazatra ity hoe manilika ity. Le problema zany efa maro be. De rehefa misy zavatra mitranga na miresaka fifandraisana amin'ny any velany io resaka tsy fahombiazana no tiana tenenina amin'izany na hoe misy fikorontanana raha vao misy zavatra mitranga fikorontanana eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny resaka sosialy amin'ny resaka toe-karena
hatrany amina resaka tontolo-pivavahana na inona zany a sehatra izay misy dia ohatra ny lasa mandeha ho avy fotsiny ho an'ny sasany le manilika rianina no nanao an'io, rianina no nahatonga an'io, rianina ny tompona andraikitra nahatonga an'io. Fa raha vao ohatra hoe mba misy endrika fahombiazana tahaka ny tsakan'izany ohatra hoe tafakatra hatrany amin'ny quart de finale ny Barea tamin'ny in'le kanina le natao tany Egypte iny raha antsika nanaraka iny na fantatra dia fisehosehoana etseroa. Fisehosehoana etseroa. Iny aloha zany fahombiazana ho an'ny malagasy ray manontolo fa ho an'ny eo anivon'ny mpitondra dia fety. Zany hoe raha vao misy zavatra hoe mba pozitiva zany dia iny no hitarina, iny no atao litany. Fa raha vao misy zavatra negatif, zavatra tsy mety, tsy mitondra soa ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena dia tsy mety ho responsable na hoe tompona andraikitra mihitsy izay hoe tompona andraikitra amin'ny fitantanana fa de ahiliny ilay izy. Rianina no mahatonga an'io, ny fitondrana tany aloha no nahatonga an'io, ny mpanohatra no mahatonga an'izany, ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany. Raha vao misy zavatra hoe tsy metimety eto amin'ny firenena dia hoe rianina ny ao ambadika io, rianina ny ao ambadika io. Ny mpanohatra moa zany dia voateny foana. Ny TIM, ny RMDM, ary le izy zany zao efa mitatra amina sehatra hafa ihany koa ny fanilahana andraikitra sy ny resaka hoe fitsikerana sy hoe fanaovana ny karazana hoe fitenenana mahery ho an'izay olona mitondra vahaolana, indrindrandrindra ny miteny hoe tsy lasa tsony ty raha tsy amin'ny alalan'ny fionana andatabatra boribory, fionany itsika samy malagasy. Zay ne le izy tsy hoe ny TIM na ny RMDM ihany no anliana ny hoe zao zavatra tsy manjary rehetrarehetra zao fa na ny sehatra hafa ara zao ohatra zany zao hoe ny CFM ohatra amresaka hoe sehatra ny hoe fampihavanana malagasy zany tarihan'ny filohany dia inona no zavatra amitranga efa mahazo tsikera ihany koa satria raha vao miteniteny resaka hoe fionany samy malagasy ilaina le fampidiniany isika samy malagasy dia misy ny tsy mahataty an'izany de hoe raha ohatra hoe misy fanehoan-kevitra sy ohatran'izany de hoe ataovy zay tsy partahan zany ary tsy zay ihany fa na ny FFKM mara de omeny sasany tsiny amin'izao fotoan'izao kanefa raha ny raharam-pirenenany teto amin'ny ty Madagasikara ty tsy hoe vao zao misy raha mafana efa be dia be ny raha mafana eo foana izany antsoina hoe FFKM izany dia lasa any amin'ny resaka hoe ampidiriny sasany amin'ny izany ny resaka tontolo-pivavahana sy ny namana fa ninona aloha tenenina ny FFKM dia ray aman-dreny izany antsoina hoe FFKM izany ka tsy afaka hitazapotsiny izy manoloana ny fahantrana sy ny olana mianjady amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao dia raisitsika zany le hoe manilika ity rehefa misy zavatra tsy mety dia manilika. Niditra ny corona teto Madagasikara dia ilika tsy tompona andraikitra amin'io nandeha indray ny fiakaran'ny vidim-piainana zay niakatra mbola tsy niakatra ny viditsolika de efa niakatra le vidim-piainana dia milaza hoe resaka iraisam-pirenena no mahatonga an'io dia nokitiana ilay viditsolika le vahoaka nefa efa tena sahirana na ny gazoal na ny lasantsy napiakarina tsy nisy an'izany hoe ahitsy zany fomba fandrebirebena hoe nahitsy ny vidiny fa hoe nampiakarina satria raha zao ny vidiny teo aloha de lasa ohatran'izao izy amin'izao fotoan'izao ny resaka petrole, ny resaka gazoal, ny resaka lasantsy, ny resaka gazy niakatra ilay izy le fa efa ny vidiny efa ho an'le mpanjifa ny eo ihany ny eo ary vao mainka ny nidina ny tranga izay hoe fiakaran'ny vidim-piainana tena hoe tsy voatany izay tsony hatrany amin'ny legioma amin'izao fotoan'izao de miakatra be ny vidiny de manilika ihany tsy izay no mahatonga an'io fa io ny resaka covid io any resaka krizy raisam-pirenena vokatry ny ady any Ukraine sy Russie any de tsy afa miala amin'izany i Madagasikara
zany no eninao zany a avany amin'ny hoe zay miteny eo anivon'ilay a fitondrana na ny rezima zany na ny mpanohana ny rezima zay mitondra amin'izao fotoana zao de zany foana no eno kanefa tamin'ny mbola tsisy covid mbola tsisy ady tany Ukraine de efa hita hoe misy olana tsy voava satria maninona variana amina zavatra hafa variana amina zavatra hafa de any amin'ny zavatra tsy eritreretiny ny vahoaka mihitsy no mipotra tapokavahany ohatra hoe resaka teleferika ohatra hoe zany Rothschild zany tsy takatra ny saina mihitsy zany ary zavatra tsy eritreretin'ny olona mihitsy ny zavatra ohatran'izany de tonga de mipotra ohatra hoe ny fananganana colisée ery amin'ny ery anatrova zavatra tsy ao anatin'ny saina mihitsy zany be de be ny zavatra tsy eritreretiny ny vahoaka malagasy kanefa dia alefa ary hoe tsy maintsy tanterahana izy vola nefa ny miala amin'ireny de le fiainam-bahoaka zany manoloana an'izany dia hita mihitsy hoe tena ambokambon-javatra ave sa akilabao ave sa ahoana de rehefa jerena le izy inona ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany de hoe te hiseho fotsiny na ihany koa tena tsy fahaizana mihitsy manoloana ny toetra raha ny olana tompoko misy foana ary raha ny olana iraisam-pirenena ndeha an'liana dia inona moa zany no ilana mpitondra ny asa mpitondra de ny mamaolany ary zay no lazay ny mpandinika ny raharam-pirenena sy ny raharam-piaramonina na teratany malagasy na vahiny hoe ny fisian'ny olana no ahafahana mandrefy ny fahaizany ny mpamaolana zany hoe ny fahaizany ny mpitondra izany na zay fanjakana misy eo ary le olana isam-pirenena tsy mitovy fa ny tsika eto Madagasikara ny olana dia tsy tokony olana nefa tsy tokony olana fa lasa olana ny atsika eto Madagasikara vokatry ny ataontsika atao anatiny ihany no mahatonga an'izay rehetrarehetra zay ny sasany eny zay hoe problema na ny olana zay hoe iainan'izay any amin'ny firenena fa tena tsy azo anoarana ohatra hoe ny tany ny roapatelo ny dezera fotsiny tsisy zara raha misy ambolena sy ny sisa ny sasany ny velaran-tany kely fotsiny isika nefany sady midadasika be no malalaka ny toerana izay azo ambolena zany hoe le olana eto Madagasikara zany de tsy tokony olana fa noho ny tsy fijerena ny lara-pamehana sy ny tsy fahaizana no mahatonga an'le olana eto Madagasikara de izay no mampalahelo amin'le toe-javatra rehefa tena rahantsika tsara zay mampalahelo amin'ilay toe-javatra fa laha ny andro fotsiny hoe ifanenjika raha vao misy anana kely de ifanenjika de anilika karaha zay zany no lalatsaina hitondrana an'ilay raharam-pirenena de hoeto ihany sika ato nefa efa arosony ny resaka hoe andao ifampidinika andao tena hoe hojerena indray-pandeha ity raharaha eto Madagasikara ity ka niny sasany de hoe fifidianana hoe manetsiketsika ny sezanay zany resaka zany fampidiniana no atao fa mandeha be mantsy le eritreretra resaka fiaraha-mitantana ny tadiavin'ireo resaka hitady seza sy ny sisa fa raha tena mijoro mahitsy zany mandinika an'ilay hoe zava-misy aloha tsy tonga amin'izany tonga de eritreretra hoe zara seza zany fa ahoana no amahana aloha an'ilay olana sy le zavatra maharary ny malagasy amin'izao fotoana izao mety maro ane zany zao ny olona mety tsy ho tody akory any am'izay fotoana ny anatanterahana ny fifidianany satria maninona le olana iainany am'izao tsy vaova ary zay no teneniny namana teto zay anitondra famakafakana ny amin'ny hoe namana tanora hoe le amin'izao le iainan'le malagasy zao aloha re olona mba ilaina ny famahana azy farafaratsy mba amaivana aloha ilay problema sy lay fanaintainana le mantsy le izy le hoe fanaintainana dia eo zany zao no fipetraky ny raharaha am'izao fotoana zao io zany zao de hoe misy vary hatrany amin'ny 50 taonina tsy maintsy pitehana satria lena ny rano zany sa ahoana lena ny rano tao anaty sambo
de hoe mampidi-doza amin'ny resaka fahasalamana tsy azo tsy faina tsy azo aparitaka any amin'ny mpanjifa fa tsy maintsy potehana ilay vary mbola any anaty sambo mbola any anaty sambo de jereo am'izany eny le izy de io ndray zao de anilika ndray hoe ka io tsy inona problema any anaty sambo any sinsisa fa io rehefa problema de problema na zany ny vary any anaty sambo tsy maintsy potehana satria mitondra aretina satria simba de tsy azo hoanina de tsy maintsy potehana olana zay na zany ny vary izay vokarina eto an-tanàna eto Madagasikara zay vokariny tantsaha dia misy olana ihany ko satria tsy afaka mamokatra araka tokony izy ilay tantsaha no ny antony BDB ary le antony BDB tsy afahany mamokatra araka ny tokony izy de tsy miankina aminy fa vokatry ny tsy fandraisana andraikitra izay ataon'izay tompona andraikitra isatsokajany amin'izany io tsy resaka hoe fambolena ihany fa raha vao miresaka ianao zany tantsaha BDB ny famatotra am'izay raha tiana zany ny afahan'ny tantsaha mamokatra raha zay no raisitsika tsy maintsy mipetraka aloha ny fandriam-pahalemana tsy maintsy mipetraka ny fandriam-pahalemana io tsy misy akialabaly io ka hoe ka le tantsahary iny mitokamonina na malagasy mipetraka amina toerana saro-dalana na tsy tonga ny lalana fa mitokamonina na malagasy mipetraka eto andrenivohitra na malagasy mipetraka amina faritra tonga ny lalana rehefa hoe malagasy tompoko de mananjo ho arovana ary mananjo iaina ao anatin'ny fandriam-pahalemana feno zay le izy fa tsisy hoe ka lavitra andrina ka lavitra be le toerana ary de zay no tsy afahana hoe tena manao ny fampandrina fahalemana fa nga nisy an'izany tamin'ny resaka hoe fanaovana velorano sy ny sisa fampandrina fahalemana aloha izay ny tena iakina ny zavatra maro tsisy zavatra mandeha eo raha vao tsy mipetraka ny fandriam-pahalemana fa matoa zany manjaka ny olon-dratsy any amin'ny faritra maro any indrindra ny any amin'ny toerana lavitra andrina dia misy zavatra tsy mety ao zany de inona moa no afahan'ny tantsaha mamokatra eo tsy afaka mamokatra araka ny tokony izy satria izy ihany zany no mitady ny fomba hiarovan'ny tenany mivadika mihitsy le raharaha le olombelona ihany le voaka malagasy amin'izao fotoan'izao no mitady ny fomba hiarovany ny tenany fa efa tsy misy iatsapazana intsony izy tsy misy anteherana intsony izy eny fa na dia hatramin'ny hoe voameran'ny fandriam-pahalemana zay nazatra hatramin'izay zany hoe ny any amin'ny fokotany ihany no manao organisation zany hoe zao ny fomba ataotsika mba hiarovana ny tanànantsika de apetraka daolo amin'ny plan isan-karazany am'izao anga misy an'izany tsony satria maninona sarotra le fiainana sasany eny misy hoe tsy matory izy tsy hoe miambona izy hoe tsy hoe tsy matory izy de hoe miambona tsy matory izy fa mikarakara ny fiatrehana ny ampitso amin'ny telo maraina ny sasany de efa lasa mandao ny tokantrano zavatra misy zany ny sasany am'ray maraina de efa miala ao an-tokantrano milanja an'le vokatra kely hoentina ho avadika ho vola hiatrehana an'le fiainana am'ray maraina kina voamera fandriam-pahalemana vita am'izany tsy afaka le olona satria teren'ilay fiainana izy dia lasa zay no hiatrehany an'izay fiatrehana ny fiainan'izay tiatsika ambara zany de ny hoe ity resaka fanoliany ity amin'ny andraikitra izay tokony hoanao zany de io no anisan'ny tsy mampandeha ny raharam-pirenena amin'izao fotoan'izao manilika foana mpanohatra io zao io ny rehefa vao faraparany teo nasehatra inona de ianona ny responsable amin'ny natonga an'izany hatrany amin'ny resaka fivavahana ao dia voaresaka milaza vao misy anarana voatonotona ianona manahirana le atoejavatra de rehefa tena mibotsina be le olana de ailika any amin'ny sehatra raisam-pirenena indray de zao ary ny manaraka ary io ny ady any Ukraine io mbola tsy mifarana izy io
tonga dia tsy maintsy atrehana fa nga io ihany ny olana amin'izao fotoana zao raha iresaka hoe raisam-pirenena dia ho ahilika anyray ve zany ny atao hoe ny fitombony ny fahantranan gasy amin'izao fotoana zao sy antsoantsy satria Chine populaire amin'izao fotoana zao dia miomana mihitsy efa mandrangaranga ny fandarofana ny Taiwan i Repoblikan'ny Chine zany zao ny an'ny olona any misamboaravarabe any amin'ny faritra Pasifika any Azia any misamboaravarabe ny Amerikanina manohana mafy dia mafy ny Repoblikan'ny Chine satria nationaliste ny ao zany le hoe Chine Formosa no fahalalantsika azy na i Taiwan Taipei no renivohitra ny ato i Repoblika etom-bahoakan'ny Chine mandrangaranga hoe rebelle reo fa ireo ne zahatra faritany ato anatin'ny Repoblikan'ny etom-bahoakan'ny Chine ohatra ny Hong Kong izay ny tantanin'ny anglisy nandritra ny 20 taona dia efa naverina tamin'ny Chine populaire dia nefa le ato amin'ny Repoblikan'ny Chine le nationaliste ato amin'le Taiwan tsy te hiaraka amin'ireto dia misamboaravoarabe ny toetra raha amin'izao fotoana izao Nancy Pelosi koa moa lehibe any ary amin'ny député américain ary mitsidika nakato amin'le Repoblikan'ny Chine le Chine Formosa ato dia vao maika miakatra ny atao hoe fisavorovoroana any amin'izany faritra izany ary misy fiantraikany maneran-tany dia io ve zany zao ny zavatra mitranga indray dia tonga indray zany eto Madagasikara ve dia hiteny hoe vokatry ny krizy any Taiwan sy any Chine no mahatonga antsika tsy tafavoaka dia io koa zany zao efa miparitaka ny variole de singe aretina manahirana be koa zany dia hoe io ve zao mipotra miparitaka eran-tany dia hoe izany ny antony mampisatra ny fampandrosoana eto Madagasikara zay mantsy le hoe manilika izay fa raha ny tena jerena izy tsy zany samy miatrika an'izany daholo ny maneran-tany na ny resaka lanjam-bola io na ny resaka fiakaran'ny viditsolika amin'ny ray baril izany eo amin'ny sehatra raisam-pirenena na resaka hoe ekônomia mondial misy ny fikorontanana tsy maintsy miatrika an'izany fa ny ahitana hoe mpitondra mahay zany ao anatina firenena anankiray dia ny fahaizany tena hoe mametraka tsara hoe inona ny tombontsoa ho an'ny reto vahoaka malagasy ireto fa tsy hoe inona ny tombontsoa ho anahy inona ny tombontsoa ho an'ny akamako inona ny tombontsoa ho an'ny fianakaviako inona ny tombontsoa ho an'izay namako isan-karazany tsy zay le izy fa hoe inona ny tombontsoa ho an'ny reto vahoaka malagasy efa tena sahiran'ny reto dia misy miteny any zao hoe ka iza moa ny fitonana tsy hikatsaka ny tombontsoa an'ny vahoaka fomba fitenenana zany fa eo ampiasana ianao zany no mahita ny tena marina eo amin'ny fiatrehana le fiainana anao isanandro no mahita ny marina ary tsy gaga sika raha efa betsaka amin'izao fotoana zao ny olona miteny hoe tena voafitaka izay zao ny lazaina taminay zay natao an'izao zay ny tsipazana an'izao zay mena an'izao zay mena an'izao nampanantenana hoe ho lasa paradisy Madagasikara lasa ohatr' zao ny mpitondra izay mifanesy tany tsy navita inona fa zavatra mbola tsy vita tao anatin'ny 80 taona tsika zao no manao azy sisa zany tena fampanantenana tena goavana dia nino ilay olona nino ilay malagasy hoe eny ariko iza moa no tsy ho faly hoe satria hampanantenana zao fa mivadika ny androko mivadika ho lasa volanako lasa ho taonako efa taona zany zao tsika zao raha ty régime ity aiza ihany ary za amin'ny fampanantenana zany aiza ihany ary izy ity dia rehefa manontany dia hoe ahoana ny mahatonga ty zavatra ty ohatrany tsy dia mandeha ka io anie tsisy hevitra io fa io vokatry ny corona hitanareo fa misy ny corona reny gatsika rery ny voan'izany hitanareo io ady any Ukraine io hitatsika io fa tena io manahirana be ka ahoana moa tsika no afaka hoe olon'olona irery hoe itsika ve zany ny afaka ao anatin'ny rehetra zany le valiteny eno ka hitanareo ihany koa moa reto mpanohatry reto ny tim ny RMDM zay miaraka aminy ao hitanareo fa reo no ataony reo mitsikera foana sy ny sisa tsy mitondra vahaolana
inona fa olana tsy efa nentina ary le izy hatrany amina hoe faneho-kevitra am'izao fotoana zao a de efa tena hoe tsy hitantsony zay anaovana azy zany te aneo hevitra de hoe sode za zao raha te aneo hevitra amin'ny hoe aneo hevitra zany amina kanja ohatra de efa manahirana kanefa fangano tim sy ny remidemanga no nametraka an'izany hoe kianjan'ny demokrasia tamin'ny fotoan'andro ny ary ny tokanana nataona kotrokotroka mihitsy misy plaky mihitsy ao fa aty am' 2024 lasa zaridaina lasa parka le toerana izay nidradradradraina mbola any daholo ny oronan-tsary tanora ny ankizy aty aoriana moa mety tsy naraka tsara an'izany fa mbola any daholo hoe tsy maintsy asiana ny toerana anehoana ny fanehoan-kevitra demokrasia ka na akolafikevitra inona na akolafikevitra inona de afaka miditra ao afaka miteny ao resaka kianja zany fa tsy zany no zavatra miseho zany aty amin'ny 2024 faneho-kevitra ihany koa raha miresaka hoe hainao manjery ny hainao manjery privé moa zany zay mamprivé azy aloha tsy resahana betsaka izy satria manana ny fotikevina izy raha hoe hainao manjery privé tsy miankina tsy dirantsika lalina zany tsy asiana devitra be zany fa raha ohatra hoe ny hainao manjery fanjakana egalina vahoaka dia mila tsy hoe mila fa amin'ny fotikevitra raha mbola miteny le firenena hoe firenena demokratika de afaka maneho hevitra ao fa ny zava-misy am'izao fotoana zao tsy zany mihitsy fa raha mahita eo zany fa hoe ahoana hoe aty hoe hainao manjery ny hoe le fanjakana mantsy manahirana amin'ny tenena azy fa le hoe tena hoe an'ny vahoaka zany an'ny malagasy zany nefa no hoe nitolomana tany aloha tany izany no nanakanana ny fitondrana tany aloha hatrany amin'ny fitondrany ny président Ratsiraka dia nandeha ny fitondrany ny président Zafy Albert dia nandeha ny fitondrany ny Didier Ratsiraka tafaverina indray de tonga ny président Marc Ravalomanana dia tonga de nikapaina teo amin'ny 7 nefa tokony taty amin'ny 7 nisy fifidianana dia nalefa dolo ny resaka hoe ka tsy misy ny demokrasia zao dijadona sinsisa raha tsika nahita reny aiza nefa zany zao lay faneho-kevitra am'izao fotoana zao lasa ohatrany hoe tompony mangatakatiny ilay vahoaka malagasy dia tenenina dolo ty hoe fanazavana rehetra izy tika kalizy ohatran'izao misy tena tsy azo atoka ny faneho-kevitra fa manentsiketsika fotsiny manala-baraka olona sy ohatran'izany ka izy tsy midika mihitsy hoe rehefa hiteny ko anao de hoe hiteny zay tianao tenenina de hoe nde hiteniteny foana fa misy deontologie sy etika ihany ko ny resaka hoe hainao manjery na privé io na an'ny fanjakana fa anjarany zay tompona andraikitra no mametraka an'izay mba tsy isian'ny foara-pefy samy manaiky an'izany daholo ny rehetrarehetra fa le izy rehefa jerena aloha dia tsy zay fa tonga de hoe raha vao mamofopofona mpanohatra zany de ary tonga de ary amin'ny sisiny ary fa raha vao hoe resaka mipasoka resaka mitokadoka saka hoe zao ny zavatra vita dia mahazo sehatra zay nefitsika miteny hoe firenena demokratika de lasa iomezan'ny olony sika iza moa ty olony ty ny sehatra raisam-pirenena iomezan'ny any ivelany isika eto Madagasikara hoe demokrasia ony manaja ny demokrasia ony nefa ny zavatra misy eto Madagasikara tsy zany betsaka nefa zavatra trangan-javatra zany zay nitononona teo ary ty sehatra raisam-pirenena ny manana soloteny eto eto Masoivo eto ny organisme international fikambanana raisam-pirenena maro samihafa akoatr'izay mbola misy solotenana gazety vahiny eto miara-miaina amin'ny malagasy eto Antananarivo ihany fa reny mpanao gazety vahiny reto sao tsika mieritreritra hoe eo Analakely no ataony raharana eto Antananarivo sy Manodidina tsia mandehandeha any amin'ny faritra any reny ary miaina n'ilay fijaliana zay misy amin'izao fotoana izao de tsy voavaha mihitsy ilay olana fa de miodikodiny eo
miodikodina satria manilika. De zao zany zao ohatra hoe ny eo amin'ny resaka fifandraisana amin'ny any ivelany de anio zany zao le voalaza fa ifampidiniana eo amin'ireo mpanao grevy tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny aninivin'ny fiadidinan'ny repoblika. Hoe asiana zany ny fampiresana hoe inona ny tena olana ahoana ny amana nyity olany ty de averintsika indray. Ay ve zany manaiky ny anivon'ny fitondrana fa raha mahaolana rehefa tena enjana ny olana dia any amin'ny fampiresahana sy ny fampidiniana. Ka io zany zao ohatrany hoe anio zany satria anio ny alakamisy 4 aogositra zay no kalandreny mitenenina de hoe isy ny fampidiniana eo amin'ireo mpanao grevy teo amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika de hoe sisy mpaminany eo hoe inona ny vokatr' zay fa de ho andrasantsika eo ny vokany. Reo mpanao fitakina moa na mpanao grevy zany dia miteny izy reto zavatra takinay reto zavatra takinay efa nambara nandritra ny fotoana maro zany teto nandritra n'ireny hoe grevy reny. De zao aloha zany zao mandra-pivaliny eo aloha zany de hoe nalefaka aloha zany ny hoe asa mandrara zany tiany hoe nalefaka moa zany de hoe mandeha normal fa miandry eny ahoana ny vokatry ny fampiresahana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika sy reto mpanao grevy teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. De zao le fanontaniana. Naninona no nandrasana efa hitarazoka be, efa wawawawawa be, efa misy fiantraikany amin'ny resaka visa, any amin'ny resaka passeport, efa nitatra be le raharaha zany dia zay vao hoe fampidinika. Zay le izy. Efa mikotaba be, efa mandeha ny banderole, efa miakatrakatra ny fitenenana teo anivon'ity resaka hoe ministeran'ny raharaham-bahiny ity. Ohatra fotsiny ho zany zao nefa tonga any amin'ny fampidiniana ihany. Tsika ho tsy mahafantatra hoe inona ny vokatr' izay fampidinianao. Tsisy mahalala aloha zany hatreto aloha. Fa mbola andeha moa zany ny fampidiniana raha ny calendrier zany de ho hitantsika eo ny vokany. De tsapa ihany koa zany zao fa mitotona any anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny famahanan'ny olana etsy sy aroa. Misy zavatra mitranga eto de hoe tena mila miona amin'ny filoha zay, vao miteny hoe filoha de fiadidinan'ny repoblika ny dikan'izay misy zavatra mitranga eto de vonjeo zay andriamatoa filoha. Misy zavatra mitranga eto dia zany foana no verimberina ato dia tototry ny lasa hoe tototry ny hoe fitadiavam-baolana, tototry ny fitarainana mba hisian'ny vahaolana ny eo anivon'ny fiadidina amin'ny repoblika amin'izao fotoana zao. De hoy isika hoe inona ny mahatonga an'izany? Tsotra kely. Tsotra kely no mahatonga an'izany hoe maninona no lasa vao misy olana tonga de miazakazaka makany amin'ny fiadidinan'ny repoblika, vao misy olana tonga de miazakazaka makany. Satria anao nampanantena. Zay le izy. Satria anao nampanantena hoe tena zao. Tsy misy ohatran'ny amin'ny zao fotoana zao, zao fitondrana zao fa ny tany aloha tany dia zavatra tsy vita tao anatin'ny 80 taona fitaina. Dia normal zany zay manana olana miazakazaka mandeha makany zay mila miona amin'ny filoham-pirenena zay ohatran'izao de any amin'ny fiadidinan'ny repoblika. Jereo tsara nefa fa misy rafitra zany eto amin'ny firenena. Mbola misy rafitra isan-karazany fa ny amin'ny hoe fahefana mpanantanteraka dia ao anaty moa zany fiadidinan'ny repoblika. Fa mbola misy primature ao. Ohatra raha zay fotsiny no tenentsika. Zany hoe ministera isan-karazany zany mbola misy ny primature. Amin'ny ankapobeny zany zay ny rafitra misy eto. Fa tonga dia mitsambikina makany amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny filana vonjy hoe maty zay. Jerena nefa nalay solution tsy hita zay hoe eo fa ny eo ihany dia tarafin'ny olona milay fiainana andavanandro. Tsy mbola iresaka zavatra lava be akory isika hoe zavatra goavana be fa de tarafin'ny olona amin'ny fiainana isanandro. Io zao ny resaka hoe solika
gazoal sy essence de vo mandeha zany satria ny olona maheno hoe milamina io ampy tsara ny tahiry sinsisa fa nandeha zao tamin'ny maraina teneny namana teo zany tsisy foroniny zany teneny namana vao tonga hoe tena hoe andeha zany de hoe tondra fiara de satria diesel mandeha gazoal zany da sahirakirana vao hoe aizara to mandeha aloha tsy misy mandeha station hafa tsy misy mandeha teny iny 67 tamin'ny maraina zany de hoe vadika taty Pasika de hoe Antavamamba de lasa miverina nody de nandeha bisy nandeha nody zany satria nefa nieritreretra hoe hitondra fiara ny filazana nefa de hoe ampy tsara ny tahiry tsisy atahorana sy oatra zany de milamina ny sain'ny olona hivoaka ny trano izy tsy arak'izay ny zavatra misy fa mandeha amin'ny station de tsisy gazoal lasantsy aloha nisy raha ny tamin'ny maraina aloha zany zatra ny ainana ho zany ombadika ao ny namana afaka manamarina an'izany fa tsisy hoe zavatra hoe tenitenenina fahatany ka le izy aloha tsy miteny rehefa zavatra tsy ho tanteraka satria lasa mamita tena le olona aloha zany na ilay vahoaka zay ny atefan'ilay fampanantenana iny aloha zany de efa voafitaka fa zay miteny koa de lasa hoe mamita tena ao anatin'le izy de refizay de tsy misy fandrosoana mihitsy eo zany na inona ho tenentsika eto tsy misy fandrosoana le fotoana nefa mandeha ihany zany mandeha hatrany ka raha ohatra ka ny fanoliana no nahavaolana efa betsaka no vahateto ny olana zany fa le fanoliana ndraikitra sy fanenjehana ny hafa tsy mahavaolana mihitsy zany fa rehefa enao ny eo amin'ilay andraikitra zay nitadiavinao le izy maika ery eo amin'ilay hoe mahazo an'ilay fahefana zany fa rehefa eo zany ianao de ataovy ny andraikitra fa inona moa zany zao no atenaina matony ny olona mitabatamba hoe tena tsy tafavoaka tsony ty matony olona mitabatamba dia tsy hoe tsy fitiavana hoe irahanina na ranina fa le fiainany no manery azy zany anao an'izay fitabatapahazay manao an'izay fitalaony zay miantso vonjeo isika ny malagasy miantso vonjeo izy tsy tantsony zay atao fa io ane mora ny manilika hoe rianina raha vao mizahatra kely de misy manonona anarana mihitsy hoe rianina mahatonga anio tena zao fa alao mba asiana fandiniha tena tsara kosa aloha le izy alao mba samy andiny tena fa tsy maika ny anilika fotsiny zay mantsy zany le fotikevitra tiatsika ho banjinina amin'ity fotoana ity zany le hoe manilika fotsiny raha ny fanoliana no nahavaolana dia efa betsaka ny hoe voava fa tsy vaolana zany fanoliana zany fa raha ny zava-misy zany aloha ankehitriny zavatra ilaina aloha zany raha hoe asa tsy fantako hoe esan'ny fanahy masina ve zay tokony esan'ny fanahy masina manoloana an'izay de ny fiekena aloha miaiky aloha alohan'izay aloha de mandinika hoe tena andraikitra ve no natonga ny tsy fahombiazana sa ahoana sa hoe taiza no natonga ny tsy fahombiazana mahatonga ny firenena de raha hoe manitra tahaka an'izao nisy olona tsy nanao ny andraikitra sy ny hoe nampendreketina taminy ve mahatonga an'izao ka raha zany ane ohatra no misy raha efantatra hoe misy olona tsy mahavita ny andraikiny fa zavatra fa nataony maninona ny tsy raisina ny andraikitra tonga de esorina de soloana ohatra zany hoe efa fantatra hoe ity no mahatonga an'lay teraka fahavoazana eto amin'ny firenena resaka hoe ohatra zany hoe olona tsy mandray ny andraikiny fa hoe zavatra fa nataony dia misy tompona andraikitra amboniny ao manana amin'ny fahefana afaka manala azy ohatra fa tsy zay le zava-misy fa mbola pasipasohanao ary ny tena manahirana de izao io moa zany efa miresaka eny dia o le nama zay hoe ny aozy izy ny tena tsy tiako mihitsy
amin'ny resaka tontolon'ny asa zany a de miara-miasa amin'ny olona tsy mahay nininina sy miara-miasa amin'ny olona misolelaka reo anankiroa reo kanefa lay andraikitra raisiny a goavana be tena any amin'ny resaka fiarahamonina zany resahany zany fa tsy hoe amina resaka hoe zaozao ihany fa tena amin'ny resaka fiainana andavanandro zany ny aoziny tena tsy tiako indrindra de miara-miasa amin'ny olona tsy mahay nininina sy miara-miasa amin'ny olona misolelaka ianao sady efa tsy mahay tsy voafehanao le asa etsy an-daniny ianao a mbola misolelaka indray matsy tena manahirana io fitenenana io a fa hoe misolelaka mila ranoranony manimba ny namana lazaina daholo ty atsangatsy manorany ty any am'izay hoe rafitra ambony any ianona ohatr'zao ianona ohatr'zao iany iny ane ohatr'zao zao ny tokony naovana azy nefa izy tsy mafy an'le izy de izay le fahaizany milomano ao anatin'le sehatra zay a no manjaka de maninona lasa aty amin'ny olona tsy manatsiny etya no hiatrekan'lay toetra tsy mety zany ianao sady efa tsy mahay ianao a mbola mila ranoranony a etseroa de inona ny zavatra androso am'zany ary tsy ray no manao an'zany fa maro ka raha ohatra zany hoe olona maro no manao an'zany am'izay andraikitra tokony ho raisiny a inona ny zavatra misy ao de aloha ny misy ao aloha le ao anatin'le sehatra aloha de raikitra ny ady ka raha firenena zany no resahana eto amin'ity fireneny ity misy ve ny olona tsy mahay nefa manana andraikitra saripady misy ve loza misolelaka fotsiny na mila ranoranony fotsiny any am'izay misy azy any misy ve sa tsisy anjaratsika ano mamaly an'zany aokotsika samy andika zay ahoana moa ny amin'izao ahoana moa ny sehatra zao zay tsy teny mihitsy hoe ary misy an'zany na ary misy zany fa itsika tsirairay no mandinika an'zany sika tsirairay ka io zany rehefa aravina zay fanazavana lavalava zay de tsotra fotsiny hoe tsy misy an'zany zavatra hoe misy olana zany a ka tsy ahitana vahaolana fa raha ny eto Madagasikara de fionam-be-pirenena ihany ny vahaolana eto aloha am'izao aloha tsisy hevitra io tsy azo ialana io de misy miteny any zao hoe izay indray arany sasany moa tena marary mihitsy ny andohany raha vao maheno n'zany fitenenana hoe fikonan-doha pirenena zany tsy maninona anazy zany fa ny firenena no jerena tsy adala akory ny ray mandray mpiangonana ao amin'ny FFKM tsy adala akory ny vondrona iresa-pirenena raha raisitsika ny Union Européenne nandefa délégationna manokana teto hoe izy tsy nanery zay le mantsy le fomba fiteny diplomatika tsy nanery ny Union amin'ny Européenne fa tsara kokoa izy jereo tsara ny fomba filazany azy tsara kokoa izy ary mety kokoa ny irsonareo eto Madagasikara amin'ny fikonan-doha pirenena zany nataon'lay délégationna manokana nalefa ny vondrony Européenne teto Madagasikara de samy laza ihany koa ny akamarony ny sehatra fiarahamonim-pirenena hoe io ilainy io de milaza ny fikambanana maro samihafa ny asa CEDD anana ny filohany zay ny aneo hevitra moa vo aingana hoe nahoana ny rehefa rianina de omena sehatra mifanehoan-kevitra fa rehefa ny aty de tsy omena sehatra zany ve natao hoe demokrasia zany rehetrarehetra zany mila dinihana daholo eo anatin'ny fikonan-doha pirenena dikan'izay zany de hoe tsy ho fotoana very mihitsy tsisy hoe andeha andany fotoana hoe zavatra tsy ilaina andeha andany-potoana ahoanany tsy ilaina fa vokatra lay fiahiahina sahady ny amin'ny hoe hetsika tsy any seza nga sa hoe inona mieritreritra zavatra lalina be ny sasany dia efa zavatra hafa mihitsy ny ao an-dohany zay tsy misy hoe aty anaty eritreritry ny zay hoe irsona any amin'ny fikonan-doha pirenena ary io de mandeo am'izao fotoana zao de fa ao anatin'ny hoe fandraisana an'ireo hevitra maro samihafa fanaisana an'ireo hoe fanirina maro samihafa hoe ahoana ny mba afahana miroso amin'ny tsaratsara kokoa eto amin'ity firenena ity mba ho tompontsoany rehetra zay aloha apetraka tsara mba ho tompontsoany rehetra
fa tsy hoe ikatsahana ny tompontsoany ihany nanao tompontsoany ihany disy be mantsy lehitrehitra hoe tompontsoan'ny timma neny tena kendrenao anatin'io e tompontsoan'ny RMDM nkendrenao anatin'io e tompontsoan'izao nkendrenao anatin'io tsy any fa iza no miaina ny fahasaranana amin'izao fotoana izao fa nga ny timma rery fa iza moa ny miaina amin'ny fiatraikan'ny fitanga vidim-piainana fa nga ny timma rery na ny RMDM rery samy hiarany-daola zao zao ny gontsarbo efa 3 alina zao zao ny menaka efa mihoatra ny 2 alina ny kaste dia ireny moa zany mbola misy an'ireny le mividy amin'ny atsinjaran'ireny mbola misy an'izany keo menaka madio dia efa misy zany menaka madio dia misy menaka maloto dia zay tsy mahatakatra dia any amin'le menaka hoe mandry zany fa tsy afaka mihinana an'le tena madio tsara menaka avy amin'ny hoe tena hoe misy avoleta moa zany dia efa tsy voavidy raha zay no raisika ohatra hoe reny menaka oliva reny lafilafo ny vidin'ireny matoa lafo dia misy antony ao ka na le menaka mahazatra raha tsy voavidy intsony amin'izao fotoan'izao fa dia dana ny tanio mpivarotra dana ny tanio mpivarotra fa dia mividy amin'ny atsinjarany efa hoe tsipotsiponina ny akamaroana ny gasy amin'izao fotoan'izao tsy misy an'izany mahavidy hoe hena amina klaoza antsony so ihany fa mbola misy reny hotely reny gargote reny mbola hoe mividy amina kilao zany fa raha hoe olotsotra hoe tokantrano ve atsasaka ny fefany farafahabetsany atsasaky ny atsasaka ny fefany inona ary zany ny fiainan'ny malagasy ny legioma amin'izao fotoan'izao tao anatin'ny herinandro zay remym-pianakaviana no ny teny remym-pianakaviana mba tenenao teo izy ny legioma karoty zao hoe karazana legioma rehetrarehetra io miakatra daholy dia lasa ilay mpividy sy ilay mpivarotra no mifanenjana miady nefa rehefa jerena la izy vokatry ny tsy faisa mitantana no mahatonga an'izany vokatry ny tsy fandrimpahalemana any ambanivohitra mahatonga an'izany vokatry ny tsy fahavitany lalana hoe potika ny lalana mahatonga an'izany vokatry ny fiakaran'ny viditsoloka ka tsy maintsy miakatra ny frais de transport no mahatonga an'izany eo ihany ireo le hoe mpanelanelana zany fa ary amin'le fotony ery mihitsy no vo zany no tsy karakarainy zany fa hoe rehefa akaiky indray zay vanim-potoana-pifidianana dia hoe alefa ndray ny fampanantenana isan-karazany dia ho avoaka daholo ndray ity le hoe tolotolotra sy tsipitsipi kely isan-karazany ity satria zay mantsy no heverin'ny sasany fa azahoana ny fony malagasy ka hoe ahatonga azy androtsabato ho an'ny izay manao an'izany tsolotsolota isan-karazany zany fa so misy mieritreritra hoe tsy tonga saina amin'ny malagasy fa rehefa natao ny fandiniana tompoko manoloana nyity krizy tena enjany ity tena efa manomboka tonga saina amin'ny malagasy fa nandeha teo zao le tamin'ny maly iny tamin'ny fanadiadiana ny remym-pianakaviana maromaro mitaizakely sy ohatran'izany mitaizakely izy dia hoe ohatrany tsy hita mihitsy zay fivoaram-piainana fa vao miletika kanefa tompoko tsy misy an'izany hoe nateraka hijaly zany hoe vao tonga eto tany zany le zazakely dia hoe miatrika fantrana sy azo fijaliana sy fahoriana dia hoe rehefa hialy eto tany ko izy dia mbola ao anatin'izay fijaliana sy fahoriana zay tsisy an'izany ary tena tsy mety zany tena tsy mety Madagasikara nefa firenena tena faran'izay midadasika ary tena hoe nengarana mihitsy nengaran'Andriamanitra fa zao ny vokany zao vokatry ny tsy fahaiza mitantana dolo no mahatonga an'izay sy ny tsy fanekena hoe tena tsy mety ny atao fa andeha iova andeha hiditra amin'ity fampidiniana sy ny fampiresahana ity le izy ane tsy resaka mihitsy hoe rehefa hoe mandeha midinika ianao zany dia eritreretin'ny sasany hoe tena ohatry ny mahamenatra zany zay ve zany ohatry mitony tena zany zay hoe tsy navitin'inona tsy any le izy tombontsoam-pirenena sy tombontsoam-bahoaka no katsahana ao anatiny fa tsisy an'izany hoe mahamenatra na ohatran'izany dia entin'le ampipo zay mantsy ny tena mitranga eto Madagasikara tia le ampipo ty nefa le ampipo disy toerana
ianao efa tsy nahavita ny zavatra tokony atao de mitady fomba foana anaronana an'iny zao mivary any anaty sambo de pitehana fotsiny fa tsy azo ana satria hoe lena sy oatra zany de anilika ahoana ndray ailika amin'izy ndray so ihany ko aloha zany fampitena satria zavatra efa hitondra retina ve mbola nde ho aparitaka eny amin'ny mpanjifa eny fa zany zavatra rehetrarehetra zany de afaka soroana avokoa ka ny olona ny eto amintsika ny zavatra afaka soroana tsy soroana fa variana amin'ny zavatra hafa de lozana manentsika ny mpanohatra lozana manentsika ny zay tsy mitovy hevitra amin'ny tena kanefa izay ny tena tsona hoe demokrasia ny fisiny ny hevitra tsy mitovy fa kosa ny tanjona de hoe ny tombontsoa ho an'ny firenena fa raha mitovy hevitra daholo ny eto de aza miteny ara hoe firenena demokrasia zany Madagasikara zany ka mitovy daholo ny hevitra zany ko zay zany no izy fa ny zavatra iainana amin'izao fotoana zao raha vao hoe za manana fahefana nefa le fahefana ny indrabina fahefana amin'ny sehatra inona io zany na fahefana amina sehatra inona de tena mahavoakitikitika de tonga de petahako ty satria za manana an'lay fahefana sy ohatran'zany nefa ne le fiainana miodikodina ary zay ny tokony atao an-tsaina tsara miodikodina zay ny fahendren'ny malagasy hoe toy ny kidiara-tsarety io fiainana io ny ambony mety ho lasa ho ambany ny ambany mety ho lasa ho ambony satria ny fotoana dia mandeha foana arakaraky ny fivoaran'ny rara ka aleo zany aloha tsy mifanilika mihitsy fa rehefa manana andraikitra ianao de tonga am'le teny hoe assume eo zany le andraikitra ao de rehefa izy keo mivokany dia mila mahatsapa an'izay fa ny tena hoe am'tininazy de zao rehefa tsy vita le andraikitra rahanga de alao mametraka ny fialana tsy mbola mitady argument hoe ka le izy ohatr'zao sy ohatr'zao rehefa tena tsy vita l'izy de mazava-be rehefa betsaka nanome ohatra teto amin'ity fireneny ity tamin'izany resaka hoe fialana zany rehefa hitany hoe tena mikorotana ambony ambany ohatra anankiray fotsiny generaly Ramanantsoa tsy mitovy ny zavatra aseho tamin'izany sy ny am'izao tamin'ny andro generaly Ramanantsoa moa tamin'ny tao anatin'ny gouvernemanta zay nytantaniny tao fanjevo tsy fantatra tsony zay zavatra aseho tao zany le tsy de nisany hoe tsy de nisy hoe nidirany taty amin'ny vahoaka loatra tamin'izany fa ny tao anatin'ny gouvernemanta ny tarihan'ny generaly Gabriel Ramanantsoa tao no fanjevo nisy tsy fitovina fomba fijery fanjevo be de ozy izy aleoko miala zany ny fahendreny zany ary tena hoe fahendrendray aman-dreny zany fa ny hoe rehefa fahitany hoe fa tsy mety de mbola eo ihany dia tsy maintsy hitomby ihany lay fahavoazana miarabany namana faniry raha zafy manantany tonga soamantsara eto amin'ny miara-manonja MBS radio Mada zay moa zany ny hoe nitondrana farazavana kely momba ny hoe fialana bala fialana andraikitra fanoliana sy ny sisa miarabanao ndahoary eny ary miarabany rina sady misaotra ihany ko ny amin'ny fandavatena isan'andro mitatana ny fandarana zany miaraba ny teknisiana zay ao ambadiky ny sary sy ny feo zay mampita amintsika reo lafin'ny ara teknika zany mba handraisany vahoaka ity fandarana ity mazava ho azy de ny teknisiana zay any amin'ny radio Mada ihany ko dia arabaitsika izy ireo satria dia anisany mampita ny feo zay amin'ny alalan'ny miara-manonja araky ny efa fantatsika satria ny MBS ny radio Madamo no mampa miara-manonja ny any amin'ny faritra rehetra any dia tsy adino ianareo naizanaiza ary manerana izao tontolo zao misy fahatarany ny ora ao ny tara adiny 2 adiny 3 efatra adiny 5 adiny 4 adiny 7 adiny 8 adiny 10 mihitsy aza dia anaovana kokoa atsika ny mpitan-dranomasina rehetrarehetra any satria dia maheno maharaka ary mahafantatra ny zavatra resantsika menakavy amin'ny alalany fandarana ity ny vaovao betsaka zay ho zaraintsika aloha fa ao anala mahitsy tanàna ao misy vaovao zay tsara hotrandrahana ihany zany satria asana toy an'le resaka ny resahana teto niaraka tamin'ny député fetra na amina fietsika na solombavamboaka iray fa to
ataontsika zany toa misy adevitra ao toa misy zavatra hafahafa tsy milamina ao anatin'izany fokotany anala misy tanàna izany dia mbola mitrandraka izay vaovao samihafa izay tsika mba hazona mifampizara izany vaovao izany. Ny faharoa dia mbola tsy mety vita rina ny resaka solika satria akoatrana Antananarivo mbola mifampitady amin'izany amin'ireo opérateur sasasasany izay manana station d'essence manodidina Antananarivo sy manodidina dia teo koa Antsirabe tsy afaka niainga ny fiara tambadika nomaly dia fantatsika ihany koa fa filaharam-be ihany koa any Fianaratsoana. Ny vaovao moa marobe momba azy ity somary nitondra hadevitra kely tsika fa mbola tsy nivelarintsika lavitra be izy ny amin'ny resaka structure de prix zany na ny firafitry ny vidiny zany amin'ilay tsinjara amin'ilay resahantsika hoe ity ny vidiny izay prix à la pompe fa misy vidiny izay napetraky ny teo anivon'ireo mpanjaran'ny solika zany. Io elanelany io no alohan'ny fanjakana hatramin'izao zany de mbola efa mpiandrasany tsika ny amin'ny hoe efa voaloha ara-dalàna ve efa 4% amin'ireo vola izay voalaza fa trosa amin'ny pétrolier amin'ny fanjakana nefa voaloha ary lay nambarany OMS zany na de zay ny OMS hoe mbola manana tahiry tsika ary ho avy tsy ela indray ny solika manaraka na ny gasoil zany amina tapitrisan'ny litatra dia andrasantsika tokoa izy hoe raha izay ny zava-misy dia mandeha tsara zany lay rahatsolika eto Madagasikara fa eo amin'ny lafiny lay fitsinjarana azy aiza ny olana, eo amin'ny lafiny fitaterana ve, eo amin'ny lafiny resaka vola ve izay hoe tsy voaloha ara-dalàna na tsy eken'ireo pétrolier ve, ny lafiny resaka réquisition samihafa izay mandeha any ambadika any ka mifampiazona. Za moa tsy te-hiteny an'le fomba fiteny anankiray amin'ny teny frantsay zay fa mifampiazona ny fitondram-panjakana sy ireo pétrolier ary zany koa lay tsy ananantsika le souveraineté économique rina na fiandrianana ara-toekarena satria ny ain-dehibe ny fanodinana ny économie eto Madagasikara no eo am-pelantanana ny orinasa vahiny fa tsy eo am-pelantanana ny malagasy amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana dia izao no vokan'izany. Voatra io raha io satria miezaka maka ny loharambavao samihafa tsika de rehefa voaray zany de resahantsika araky ny fomba izarantsika azy satria raha mbola naheno ny tale jeneralin'ny OMS tsika hoe ho avy afaka zao andro ny solika manaraka avy any Tomasina tamin'ny zao volana nisy sambo efatra sy ny sisa de tsika hoe ino nary le olana mahatonga ny adevitra tsy mety vita io de azotsika zany ny adevitra ny amin'ny hoe misy zavatra tsy milamina any ka kilalaom-bola tsy milamina zany zavatra zany apetratsika ao anatin'le hoe paraingim-panontaniana zany adevitra zany. Ny fahatelo angambany fatatsika zany raha ny vaovao izay niparitaka tamin'ny tambajotra sosialy io maraina io zany de ny hoe nahiditra ponjavonjy maika Ramatoa Christelle Vera zay anisan'ireo eo anivon'ny mpanohitra zany. Ny zavatra nambarany tsy hidirantsika iny misana angasika elle-même ozy ny fitenenan'izay anjarany no miangazehany zay zavatra nyresahany fa tsika tsy miditra an'izany mihitsy ny rina tsy dirantsika zay ny resahany tao fa eo amin'ny lafiny fotsiny amin'ny hoe ny fandraisana fanapahan-kevitra amina lafiny fahafahana zany sy eo amin'ny lafiny hoe zay hoe misy zavatra tsy mety amin'ny fomba fanehoan-kevitra zay de veritsika hoe tokony tsisy fitongilanana fa tokony hipetraka amina mizana mitovy zany. Ka raha ohatra ka nisy ny apanga amin'ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara ho nampiasa gros bras ary nikasa andorony vivata amin'ny antsika teny amin'ny agrobeorika kanefa tsy izay ny zavatra mitranga ary efa nitondra fanazavana Rinandriamasinoro ka na izy na olo-mpanjakana ka rehefa mijara vaovao tsy marina tsy ara-dalàna de tokony misy ny fepetra ny fanaraka amin'izay. Tahakan'izany ihany koa namarina solombavam-baoaka izay nanondro ny filoha Marc Ravalomanana sy ny vadiny ary ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara ny amin'ny hoe tao ambadika ireo korotana teo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ary nitondra fanehoan-kevitra izy ary tao anatin'izay de nampisehony sary tamin'ny taona 2012 zay fanasana natao fiangonana Jesosy Mamonjy amin'ny olona voalazantsika teo ambony dia Ramatoa Lalao Ravalomanana sy ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara Rina Randriamasinoro zay tsisy fampidirany aty amin'ny raharaha 2020 sy 2020 tamin'ny herinandro teo Rina.
de fantondrany rehetra fanazavana ny amin'ny hoe fanelezana vaovao tsy mariny zany ary fiampangana tsy misy pirofo sy fanalam-baraka ka inona ny tokony fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay de tsisy ninina treto nefa lay dinité le asiny le maha olona aloha voalohany indrindra no vohitsakitsaka ao anatin'izany satria raharapinony ty raharaha ty ary lay toerana ma ancien chef d'état sy le andraikitry le olona eo anatrehan'ilay fampidonananina toko no vohitsakitsaka ao anatin'izany adevitra zany de tsisy nefa mifandraisana andraikitra de lasa tonga amina zavatra ohatran'izay le izy ny amin'ny hoe apetratsika ihany izy hoe rehefa mametraka an'ilay mizana dia tokony tsisy mizana ambony be de mizana ambany be zany hoe fitongilanana fa tokony mizana mitovy ao fampiarana amin'izany hoe lalàna izany fa na izany na tsy zany anefa isika rina de mizaka mitaiza olona ary efa nisy fotoantsika teto amin'ny fandarantsika de miresaka ny amin'ny hoe rehefa miresaka badooda na pepetan'olona de ohatran'ny hoe mazotozoto kokoa le malagasy miadevitra amin'ny fiainan'olona manokana miadevitra amin'ny bragetin'olona fa tsy zany anefa ny tokony andaniana fotoana sy andaniana mega fa tokony hifantoka amina raharaha-pirenena de mitaiza olona amin'izany tsika hoe aza mandany fotoana amin'izany rehefa misy ny mega rehefa misy ny fahafahana hanaovana an'izay connexion zay mifatoha kokoa amin'ny raharaha-pirenena miresa zava-misy sy ny marary anao fa aza miadevitra amina resaka vie privé ohatran'izany ary tsy mitaiza olona amin'izany misy tsika rina satria everitsika fa tsy zany ny tokony hifampitaizaina mbola misy adevitra ambony lavitra no ny resaka fiainan'olona manokana na de nisy ny adevitra ary zany tany amin'ny taona 5.4 9.4 7.4 ny amin'ny hoe invadin'ny filohan'ny repoblika tamin'izany mialatsiny le resaka no averimberitsika kely fotsiny fa tsisy idirantsika amin'izany resaka zany satria tsika tsy de tia resaka ohatran'izany mba taiza moa no nahitany amin'iny inona fianarana nataony taiza iny ny asa talohana vadin'ny filohan'ny repoblika azy mafy ane zany ataka nahazo andramatoa voangy-rajonary mampiany zany tena fiaina manokana vie privé mihitsy no tsaikavonina saika isan'andro san'andro fa zao le filohan'ny repoblika rina le raha matoa voatonina tao anatin'izany adevitra zany dia tsy nametraka ho problema sy hosakana tamin'izany na de verina raha fa fanalam-baraka sy marary zany amin'ny maha olona fotsiny ihany satria attaque personnel vie privé ny resahana ao anatin'izany de rehefa mahita ny le trangan-javatra ohatran'izao tsika de isika hoe tena marina manahirana miadevitra fiainan'olona manokana ary tsy mitaiza olona amin'izany misy tsika fa adevitra politika mahakasika ny raharaha-pirenena sy foto-kevitra ny resahantsika fa hoy isika hoe mafimafy no ny zavatra nianatra tamin'izany zava-nisy ankehitriny ary saika isan'andro ianao de maheno an'izany teto le niteneniko hoe ohatra mifangarongoary amina histoire 2 fa tsy tononiko antoyany le adevitra satria tsika tsy mamboly an'izany adevitra zany ary tsy mandany fotoana amin'izany fa ny lafiny lay fahafahana mampiatra ny lalàna zany no tena tiatsika resahana raha ohatra ka misy faneho-kevitra tsy mety de ampitovy ny lalàna ho an'ny rehetra ka tsy hanavahany io na hoe ity mpikambanao amin'ny gouvernemanta ity solombavam-bahoaka ity namana mpiara mitolona aminay ity namana ato anatin'ny fanjakanay ka sarotra nampiarina lalàna azy na de fantatra aza fa tsy marina ary manala baraka ny zavatra resahana ohatran'izay ny zavatra mba tiatsika apetraka mba tiatsika hifampitaizany fa itsika de mamerina ihany rehefa mba maneho hevitra indrindra manao antony video direct atony misy risque be zany indrindra manao antony hoe hanao video dia hozaraina amin'ny mpanaraka na any amin'ny tambajotra sosialy na ho an'izay hoe misy vaovao baiza ohatran'izao de raharaha badodan'olona sy pepetan'olona ny andaniana fotoana kanefa misy ambony lavitra an'izany ny fiainanao manokana zay mampijaly anao sy mampahory anao isan'andro san'andro ao anatin'lay raharaha ampirenena sy ny raharaha-mpanjakana zany tokony problema zay tokony ahafahany rehetra manao hevitra mandray anjara ao anatin'ny adevitra de averitsika
tsy hoe rehefa mitolona de mitolona ao anaty tambajotra sosialy fa mitolona mampiasa an'le fahefana araky ny lalàna dia ny liberté d'expression, liberté de réunion, de circuler, zany liberté daholo zany, de presse. De rehefa ampiasainy reo de tsy variana miady hevitra aty amin'ny tambajotra sosialy satria tsy ao natao hoe tolona fa ny tolona de efa ahafahanao miteny amina toerana anankiray voafaritra na toerana etsonindreo heverina fa manakambaraka tokony hifampizarana n'izany hevitra zany anatina toerana anankiray manokana zay voafefy mihidy. Satria le zava-misy am'izao rina menomenina fotsiny ny akamaroan'le vahoaka omaly de nahatsapana an'izany mihitsy raha nisy fanasana nataona namana kely samihafa de tena atsapana zay miresaka naiza naiza dia sorena vaky fo tezitra amin'ny ataon'le fitondram-panjakana. De raha ohatra zany ka ny ozona ny nampiongana ny teny mahery ny nampiongana efa niongana le fitondram-panjakana satria betsaka ny olona tezitra ary miteny mahery amin'le fitondram-panjakana. Saika amin'ny akabeany de zay mifanena rehetra tsy misy na iray aza afaka midefendre an'le fitondram-panjakana raha tsy reo zay akaiky sy manana andraikitra anatin'ilay fitondrana. Fa amin'ny akabeany zay alianao rehetra de samy miteny sy mametsiny be zao le tena tsy mety, zao le zava-misy, tsy hanao zavatra reo bandy reo, mamotika fireneny reo, mijoro ianao misotro kafe ery amin'ny sisiny ery, zany ny adevitra renao. Ana taxi ianao, zany ny adevitra renao. Mividy zavatra eny amin'ny épicerie ianao, zany ny adevitra renao. Miantsena kely eny amina grande surface ianao de mahita amina majorité silence tsy ny teny ary manana n'lay toerana fa samy resaka hoe tena menao zay tsy nanao politika hatramin'izay nanao fiarikarenay fa cette fois-ci efa tsy izy ty. Zany hoe any am'le koso rehetrarehetra rina zay andehananao na ambany na tenatenana na aty ambony indrindra moa ny intellectuel de samy teny daholo hoe non tsy possible atsony no mbola hamezana akitisy reto no mbola hamezana fahafahana hitantanana firenena aorianan'izay 2024 zay ary de manahirana tokoa le zava-misy am'izao fotoana zao. De fahafantarana an'izany de miasa ny rehetra, mihetsika ny rehetra inona ary no atao miverina zay fanontaniana zay. De zay ny mahatonga le hoe tsy anatin'ny tambajotra sosialy ary tsy any tokantrano mijanona ho mpomenomenina fotsiny ihany fa misy fandraisana andraikitra mifanaraka am'izay, indrindra ho an'ireo mpanaraka ny mpanohitra zany. Tsy mijanona ho membre fotsiny ihany hoe de efa membre ao anatin'ny fanoherana zay, tsy mijanona ho sympathisant tsotra ary tsy mijanona ho fanatisme ho fanatika tsotra amina foto-kevitra zarainy ety anivon'ny fanoherana fa ahoana no ahafahanao mametraka hoe am'izao fotoana zao mila militant sy militante ny fanavotana ny firenena. De misy fandraisana andraikitra par rapport am'izay ny fijoronao zay nge le hoe sahie, zay le hoe mijoro ary zay le hoe minoa. Lay fahasorenana zany, lay fahakalana zany, lay fahadisompanantenana zany na ho an'ireo tsy nanohana an'le fitondrana fa na ho an'ireo nanohana an'le fitondrana ka victime ary ny akamarony de victime daholo ny vahoaka malagasy sauf quelque tetina olona zay mientouré an'le fitondrana ka mahazo an'le parana gâteau. De ahoana no ahafahanao mijoro am'izao fotoana zao fa militante ianao sy militant no miresaka de mijoro eo anatrehan'le situation mety ho sarotra le izy fa tsy maintsy misy fandraisana fanapahan-kevitra hoe iza ty ny fianakaviako ty ny taranako aoriana ahoana zao ary ny zava-misy bloquen'ny vahiny ny resaka carburant zay fototra raha teo kareniny zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara hatramin'ny orinasa hatramin'ny fitaterana naiza naiza mila carburant daholo.
donc raha tsisy ny carburant bloqué ny économie de fataro am'izay ho an'ny économiste malala tsara am'izay ny fotoana lany amin'ny filarana carburant na 15 na 20 na 30 minutes be loatra ary zany resako zany dia miteraka perte zany amin'ny vola tokony hodina amin'ny toekareniny firenena anankiray. De nefa io ny zava-misy tsy carburant rery ihany fa ny jiro tsy mandeha. Ny 10 minitra tsy andehanany jiro de efa miteraka perte ho an'ny orinasa zay mampiasa herinaratra. Dina tiatsika tenena am'izany raha manao cybercafé izy 5 minutes ka misy machine maromaro ao, tokony hanao photocopie, tokony hanao impression, tokony hanao saisie bloqué, tsy afaka manao. Donc misy vola miditra tokony hiditra ao fa tsy afaka miditra le vola satria tapaka le herinaratra. Ny poissonnerie amin'ny fomba fampangatsiahana tadiaviny fepetra eo amin'izany lafiny fikajiana ny trondro zany ao anatin'ireny vata fampangatsiahana reny. Tsy mety io mandeha de miverina, mandeha de miverina io sady mitondra tension zany no miteraka fahavoazana ihany koa amin'ny fomba hikajiana an'ilay zavatra ao anatin'ny vata fampangatsiahana. Teraka perte zany na tiana na tsy tiana. Ny mpanao volo rehefa natomboka ny volo anankiray ka tsy tombona tamin'ny brochine, mazava ho azy tsy maintsy mampiasa brochine ny mpampiasa volo na mampiasa tondreza. Tsy azo ajanona eo iny fa tsy maintsy farana ny fa tsisy an'izany hoe ty ilambolo ty fotsiny kakasana ka maty ny jiro de asaina mandeha le client. Tsy maintsy miandro eo na adiny 4 na adiny 5 hiverenany jiro. Ka rehefa nanomboka nikitika vola anankiray ilany havanana ohatra de tsy maintsy mamarana ny ilany havia sy ny tapony rehetra. Raha tsy zany sady hiteraka fahafahambaraka amin'le olona mila le asa zany, le piety no miteraka olana amin'le planety zany fa mivadika perte zany satria tokony havita olona tapaham-bola eo amin'ny 20 isan'andro, mety 5 na 9. Beta be ny azo nandraisana ohatra zany fa fantatry le fitondram-panjakana ve zany. Zay nge mahatonga le déficit be io eo amin'ny recette sy ny dépense satria tsy mirecouvre tsony amin'le hetra tadiavina zay vinavinaina prévision ao anatin'ny année iray le fanjakana satria misatra daholo ny orinasa faran'izay madinika sy antonontonony ny salatsala sy faran'izay vavety. Tena ny orinasa vavety tsy mety hatra tsony amin'ny herinaratra ny jirama, mampiasa groupe izy nefa tsisy ny gasoil, tsisy ny lasantsy, sasatra. Misy ny lasantsy amin'ny ankapobeny fa sasatra izy amin'izao fotoana izao. Indrindrandrindra moa gasoil ny tena problème. Amboniny hoe efa lafo le coût de mitombo le fandanina indray amin'le fampiasana n'le solika ampiasaina. Betsaka ho le olana zay lalovan'le firenena amin'izao fotoana izao. De manahirana mieritreritra an'le izy. Kasakasaky ny vahoaka sy ny rehetrarehetra manam-panahy io sy manan-tsaina. Hijanona ho mpitazana, mangina afody vava, de silence complice ve? Manoloana fahampiten'le firenena sy ny fijaliana ary fahafatesan'le vahoaka malagasy mpiray tandrazana mpiray raha amintsika. Samba hiteny sy hijoro ihany andondatabatra ka mba hanaitra n'le fitondram-panjakana hoe mais non, ajanony tsy mety zao zavatra ataonareo zao. Zany no tiatsika hazavaina ao anatin'le hoe mila mivoaka anatin'le contexte mahazatra ny vahoaka amin'ny ankapobeny. De le mijanona ho monimena, le mijanona fotsiny efa misy olo tena anay ihany, efa mety nataonareo miara-manonja aho, efa mba bien reny nataon'ny RMDM reny efa centime fa tsy ampy zany. Taka le olona le miteny ihany, le misy mivavaka isan-kalahadiny hoe mba eto any anay fa ianao mitsy mila mijoro ao am-piangonana, manala ny fahotanao, mibebaka, miresaka, manao communication directe amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy.
fa tsy ny olona andeha hivavaka any no tenenao hoe de mba eto any anay, ny problema anay de mba hivavao any zay. Tsy mety tsoatran'izany, lafo ny fivavahana. Hafa ny ady hevitra hoe tonga ao am-piangonana ianao de misy délivrance mivantana tao. Hafa ny metiny hoe misy ny délivrance à distance, de misy force ngeza be, énergie miasa be am'izany. Fa io tsy azo anaovana délégation de pouvoir zany. Ka hoe raha ihany na tompoko no ampitondraiky kely omeko an'ilay procuration hivavaka amin'ny anarako. Fa ianao mihitsy mila manainga ny tongotrao makany amina toerana anankiray voatokana hiangonana, zay nge le miangona ohatry ny lasa miresaka biblika eto, fa te hitondra ohatra fotsiny de zay le endriky le tolona, zay le tadiavina ny natao hoe olom-pirenena mandray andraikitra, zay le tadiavina le olom-pirenena tompona andraikitra. Fa raha ohatra ka tsy mbola mahatsapa an'izay dia tsy possible mihitsiny zany. De misy miteny ato hoe kokoa zay batotan'olona sy pepetan'olona hoana tapaka antsinaika atsika miresaka teratera ihany amina fomba mihaja atsika zany, fa zay mihitsy le zava-misy lasa ohatrany hoe variana amin'ny ady hevitra tsy ngeza be minime zany tsisy dikany zany ady hevitra zany. De voara normal any an-trano sy any am'izay resaka vie sentimentale n'olona tsirairay zany, aza mandany fotoana an'izany tompoko. Tsy zany andaniana mega, fa le raha-pirenena omaly de nisy ny olona ny ona tamiko vita mifandarina de niandry tao, tsy napoziko mihitsy fa nery inona roa eona aminao fa misy zavatra ohatran'izao mba tiako eonana aminao, zao ny zava-misy any amin'ny fokotaninay zao ny zavatra iainanay namboly zay de lasa ny olona ny taninay, de zao ny zavatra fiainanay dia tsy maintsy nanofa ndray zay tanimbary, de mikofokofoka kely zay mpamboly, de mba nahita tanimbary zay ho faina eninalina isa-taona, fa tsy mandeha le vokatra. Inona ronono nataonay tsy manana afo zay satria zay tsy manam-pahaizana, zay tsy nianatra, tsisy olona afaka mandray aminay ny orinasa, voatery tsy fidina io no anay mamboly de mamboly, fa mba tatarao de aizany azonay le député rastany am'le resaka an'lay inona moa ty masom-boly maimaimpona, fa manana tambary zay ka te mba hamboly, de tiako mba hoeny misy député rastany mba hita an'le tambarinay am'le voly atanety zany, de connecteny izy moa makany amin'ny député rastany hoe ty misy any député rastany ary, fa vita zany ady hevitra zany. Mba eto ny fiainanay, mba eto ny teninay zany ala tany an-tranoko tompoko avany manandrina, hitanao mandeha bisikilety io arivo-ariary ny aty anaty posiko, fa tsy maintsy nandeha nakatia mba hitarainy sy mba hazokany zany masom-boly mamaimpony zany. Mais vraiment tena mitosehanao zany raim-pianakaviana, mandatsaka raha maso anao zany tompoko. Efa hoana papangahy anao tsy manam-bola ity arivo-ariary ty, fa ity rehefa avy eo ako de hijerijery kafe sy mofo eto amin'ny manodidina eto de andefa ianao fotsiny vonjaiko aty mba hitarainako an'izany. Mais non, makarary tompoko le izy na zany tena aza efa hipleurer indraindray hoe ohatran'izany le malagasy avako, ohatran'izany le fijaliany le pray tandrazana amiko. Trop le izy, trop le zavatra, mampalahelo le zava-misy, tsisy afaka andray anay tsony, za tsy mahay maçon, za efa zokony, zany fitarainy an'ny olona anie. Amboly voninkazo angamba zao fa voninkazo ny ohatry mety fa mbola hijery tany ananina indray zay fa hanova zavatra, ny ombonay teo maty, misy fanafody tokony natsindrona taminy, nefa io omby io ny tena tanjaka ilay fambolena ataonay. Ny zanako hiezaka kely any amin'ny CGM ty fa mety tsy possible angamba ny atafiditra an'le anankiray, fa ny anankiray aloha na tositosika fa tena tsy manam-bola, fa zao nge le droit tena mampalahelo. Jany le malagasy nama,
zany le fiainan'le malagasy am'izao fotoana zao de tsy rariny ve le malagasy raha mba mijoro e, tsy rariny ve le malagasy raha mba miteny e, mampiasa an'ilay ao anatin'ny lalam-panolena liberté d'expression, le nresahana fa droit absolu zany. Sady mijery anina ihany efa zakako tsika, sady mijery vaovao ihany satria misy mandatsaka vaovao zany ato anatin'le anako de mijery kely am'izay ahako, miala tsiny. De zay ny anarana antsika. Azadradron'ny olona hoe rehefa midina an-dalambe anao de voatery anonga-panjakana. Tsy voatery ohatr' zany fidinina an-dalambe. Fa rehefa miteny ianao de misy mihaino zany. Ohatran'le hoe nisy zavatra maharary any syndicana rotota, mipiasa ny MAE de nijoro ny syndicat rotota ao anivon'ny MAE, misy teran-draha rambahiny. Nandritry ny herinandro maromaro izy ireo tsy niasa, nametraka service minimum, de nametraka banderole MAE en grève. Ya, sady mijery vaovao foantsika zany satria misy vaovao milatsaka maro samihafa zany. De zany lafin-javatra zany ny antony mba iresantsika le hoe rehefa nanao fitokoana na ry zareo satria misy zavatra maharary azy. Resako. De inona zavatra tao? Mihaino le fitondram-panjakana. De rehefa mihaino le fitondram-panjakana satria nresaka diplomatie, fiandrianam-pirenena zany. De manokatra varavarana ny ao anivon'ny présidence daoara ifampiresaka tsika de miantona le grève. De reo ohatra tsy mahafapo andry zareo le izy de mireprendre andray zareo amin'ny herinandro i grève. Zany ane fomba fampiasana zo e, droit anao fitokonana zany. Ohatra mpianatra akatsy io, tsy mety aminay le digitalisation, taraiky be miborsanay de miteny mampiasa ny zony ao anatin'ny enceinte. Ohatra mipiasa ny PAT, taraiky ny karamanay, faizany karamanay. Zao foana ve ny ananay 30 andro lasa 570 andro. Non, ny ray volana lasa 570 andro. Zany hoe misy fahatarana 570 volana. De nitokona foana ao anatin'ny enceinte ny faritra misy azy, ny piasa ny PAT eny anivon'ny anjerimanontolo eny Ankatso. De lasa nampidiry le fitondram-panjakana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana am'izay, fa tsy teti-bola manokana le karaman'le PAT. Fa mbola tsy miatra ara-dalàna zany. De rehefa aveo azo ny karamanareo. Efa nisy fitokonana sesesesa. Fa misy tsy voavaly ny secrène, ny Croma, ny FCE, ny station de pesage, taraiky be. De raha tsy misy miteny ohatrin'ireny de ny fer ihany koa rina, tsisy mihaino. De manandrana miteny, mamondrona hery, miresaka, mamondrona feo le vahoaka malagasy de mena sena fanonga-panjakana reo. Hanky vare. De ndaso ary aloha. Aseho kely ty zavatra ty faly. Le tany amin'ny gazety le navoakantsika teo iny nalefako any aminao any. Satria miainga avy amin'ity lohateny gazety ty tsika nitondrantsika fanadihadiana. Gazety mpiseho isan'andro ray izy ty. Tompona ndraiky mpanjakana no niresaka an'ity adevitra ty de tondrantsika fanadihadiana. Io izy io. Gazetiko no namoakan'izy ty. Saiko izy Général Serge Gélé. Tsy ilefitra amin'ny fikasana hanonga-panjakana eny an-dalambe. De zay le nitenentika teo hoe dikan'izay zany tsy afaka mampiasa le fahefana ao anatin'ny lalam-pandrenana le vahoaka. Andiny fahafolo ao amin'ny lalam-pandrenana misy an'izany. Liberté d'expression. Atsao ny rafitra demokratika araka ny faneho-kevitra matetetika ataon'ny saika. Mariny zany e, raha misy mandany zany. Fa zao le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ve tena modely am'izany ary nampiatra an'izany. Zao manko le zava-misy mibase amina constitution foana ny adevitra resantsika. Même ny article 5 ny constitution mbola miresaka am'izany.
La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir. Amin'ny alalan'ireo solontenany na mivatana na ankolaka. De resahany andin'ny fahadimy zay, resahany amin'ny andin'ny fahafolo, liberté d'expression. De ny resaha manarakaraka an'izay, ny zon'olona hanao fitokonana. Donc ignorena zany le constitution raha ohatra ka ohatran'izay le fomba fijery ho an'le tompona ndraiky mpanjakana. Satria tsy voatery hanonga-mpanjakana, ary efa nyteneny ministre ny gouvernement tam'izao, tamin'ny fotoana nyteneny anazy tamin'ny 7 zany. Hoe droit absolu io. Fa tsy voatery ho fanonganam-mpanjakana. Alefantsika kely nge zay faly azafady raha ohatra ka efa hitanao le feo. Efa hita? Raha efa hita le izy de alefantsika rehefa aveo de metopy kely fotsiny. Tsy mandeha le Anna Curie le prompt Curie. Miresaka an'izany tsika satria misy zavatra tsika tiatsika tongavana eo rehefa aveo. Zany hoe le zo fototry le olona, le lalam-panorenana hijoroan'le repoblika mihitsy no bafoué am'izay. Ny fidiranao magroko tompoko de tsy havita hanonga-mpanjakana mihitsy zany. Tsy mbola nahita ka hoe hiditra anaty toerana mifefy anankiray de mahavita manonga-mpanjakana zany. Magro e tsy beroilika ny adevitra amin'io samy hafa zany adevitra zany. Donc efa fanjakana marefo ane malemy. Raha ohatra ka hoe nidiranao magro beroilika, misy fefy, misy vavahady be, ary le vavahady be anankitelo be zao. Vavahady be anankiray tandrifon'ny arabe ety Sorano, vavahady anankiroa lehibe dia laya mitsofoka principal mahazatry eo, le misy parking de misy an'ilay toerana malalaka idirana. Donc misy vavahady be midy ao zany, azon'ny gardien idina mikadena, misy fefy ao, avita hanonga-mpanjakana ao ve? Zay le tiatsika tenenina hoe marina fa réfléchir tsara le fitondram-panjakana, mety manana fomba fijeriny izy. Fa azo tsika sary an-tsaina ihany hoe maninona kay ilay fitondram-panjakana no matahotra fidinana an-dalambe, de hotsika normal kay le izy satria misy anton-javatra de ho fakafakaitsika zay. Fandraso aloha ary raha mbola tsy hitan'ny faly le 2017 le liberté d'expression de ataotsika minitra vitsy ihany de alao avokatsika ity filohan'ny repoblika zay mpitarotolona tamin'ny 2009 ity hoe fatantsara liberté d'expression tamin'izany fotoanandro zany. Dao arafaly. Or que plusieurs malgaches, la situation est grave au jour d'aujourd'hui parce que la population a été très pacifique. Nous avons revendiqué vraiment la population a demandé plusieurs choses à l'État qui restent sans réponse jusqu'au jour d'aujourd'hui, entre autres la liberté d'expression. Ferenkely faly aloha le farapariny iny le liberté d'expression manko zavatra tiatsika resahany 2009 iny azo nampiasaina ny atao hoe liberté d'expression tamin'ny 2009 daoara. Or que plusieurs malgaches, la situation est grave au jour d'aujourd'hui parce que la population a été très pacifique. Nous avons revendiqué vraiment la population a demandé plusieurs choses à l'État qui restent sans réponse jusqu'au jour d'aujourd'hui, entre autres la liberté d'expression. Entre autres la liberté d'expression. De averintsika rehefa aveo nilay mpanao gazety zay tonga anaty ny gouvernement tamin'izao fotoana zao. Zay nge le ampiasaitsika io e. Zay le hijoroan'ny fanoherana, le liberté d'expression no ny resahana. Fa iza no teny hanao coup d'état. Miresaka concertation nationale la raha mpanohatra. Hoe varavarambe io. Omaly ny groupe des experts nationaux, mety hitandrina iny, ny zenina ny teny. Efa nangingina ny groupe des experts nationaux fa miverina ny teny lasa tena très bien tsara.
hoe tena janony le oerahoere le ohatran'izay manko ny fomba fiteny amin'iny le fantanim-bola be tsy tokony ihany afero kely le entamin'ity le resaka carburant jereva olana vidim-piainany fa mifakaizany zavatra nyresantsika teto zany e mirele ny communication fotsiny fa ny décortiquen'izy ireo amin'ny façony ny fomba ny tenenany azy fa ny zava-dehibe de mahatsapa ny rehetra hoe bon misy zavatra tokony tenenany eto de miteako tsika misaotra betsaka am'ireo vondro miana-pahaizana eto amin'ny firenena zava-dehibe ne zany e donc ny rehetra mahatsapa fa misy maharary ny vahoaka de tsy mampiasa zavatra hafa izy afa-tsy ny article 5 la souveraineté appartient au peuple source de tout pouvoir de mampiasa ny article 10 izy liberté d'expression de réunion de circuler de inona ny fahatsony vahoaka am'izany inona ny fahatsony mpaneho hevitra am'izany de mbola manome proposition na toerana izy etsa be ririka tompoko ny mety tanin'olona manokana io sady midy tsy anao ny dinao le lazainao fa kianjan'ny demokrasia de manomboka takatsika hoe fa maninona matahotra fidinana andalambe le fitondram-panjakana de otsika miverina any amin'ny raharaha 2009 tsika rina akoatra ny conférence de presse nidina tetsy amin'ny kianjan'ny tafon'ny Mahamasina nanao fitaovavahana tamin'ny 2008 fin 2008 ny filota am'izany zay mpitarotolona aveo satria izy mibe ny tanàna ny tokanany ny kianjan'ny demokrasia ny volana janoary ahafahany mitsofoka eo ambojatovo mamory olona fa rehefa aveo nentiny nidina moramora teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai ary rehefa nanao kabary politika izy rehefa nahazo vahoaka be de zao ny teneniny vonina hitondra ny tetezamita s'auto-proclamer tao arinan'izay samy nahita ny rehetra mafy ny pression natao tamin'ny filora Valmanina sy ireo fitondrana 2022 mipoaka ny 26 janvier lundi noir botehana daholo ny orinasa rehetra teto Antananarivo don principal vo mafy tao anatin'izany ny Magro fitaovan-tserasera n'Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy ny MBS rery le quotidien vavaotsika blueprint maro be akoatra ny orinasa na vahiny na magasin sy ndrehetrehtra potika tao anatin'izany fa mbola potika tao anatin'izany ny trano reo heverina fa tompona andraikitra politika niaraka tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tsy vita teo indrina fa ntohizany reto fanjakany reto ny poseny niakatra teny Andapa teny Ambotsiroatra ny vahoaka ka ny nomena n'Andriamatoa Monjarondrefo nanosehana tamin'izay de hoe fa nanana Antananarivo ny commune nanambotsiroatra fa omena amin'ny prime ministre iasany fa fomba ahafahana miakadapa ahafahana manosika eo ambadiky ny lamosina Andriamatoa Marc Ravalomanana sy manetsika ny tanana hoe andatsatra satria fantatra fa saripady samy miakadapa zany ary ohatry ny tantara andesantsika am'izany ny 91 vo niainga taty Sonerana de efa niteny ny prime ministre Gioli Razanamasy aoka re tompoko tsy hiany anareo efa misy sakana napetraka eo fa lasa ihany mpitolona ny herivelona tamin'izany fotoana andro zany inona nafaingana tsy mbola tafala ny président Ratsiraka tamin'izay fa nanafaingana ny convention 31 octobre iny diso iny de mbola nijanona teo ihany izy amin'ny SMA 91 dia président symbolique Andriamatoa Dia Ratsiraka de nisy ny haute autorité de l'État ASAE de nisy ny CRES zay ko président Manandafy pià son âme président Andriamanjato Risary pià son âme metsika voninahitra daholo le nray aman-drenireny de efa mba fatapatatra zany hoe zone rozy samy miakadapa zany aleo tsy miakadapa fa zava-dozo zany fa miposena am'izay satria nitadiavinao anatin'izay ahafahana manosika n'Andriamatoa Marc Ravalomanana fa namony olona izy nisy raha latsaka teto amin'ny firenena mbola adevitra ny 7 février satria misy témoignage be da be mandeha tao aorianan'izay navoaka ny colonel Sarl navoaka ny oronan-tsary samihafa fa avy aiza ny tifitra
inona zavatra nitranga sy ny préparation 7 février tao anatin'izany fidinina an-dalambe zany daholo hitakeo taoriana 7 février de niazakazaka ny raharaha nisy miaramila mivoaka tery amin'ny kapisaty nitsakana lalana teny Sonerano de zay fiarako dy rehetrarehetra na mpiambiny io na avezy io fa fatapatatra fa avany avilo de nisakana anateo any Samborona. Misy aza ancien député Jean Fidy Clovis raha maro misy Auguste zay tao anatin'ny mpitolona fa sertima tamin'izany fotoana andrany ny Samborona tery Sonerano ary nisy position na ligne de mire efa napetraka ireo miaramila nidina tena taorinan'io ny intimidena Filomar Karavalmanana teny bypass ary nanapoana tamina tifidanitra amina fitaovam-piadiana mahery vaika volana marsa ty taorinan'iny ny adevitra rehetrarehetra namindra fahefana tany amin'ny miaramila Andriamatomar Karavalmanana fa tsy nametra-pialana de iny le adevitra rehefa avy eo netiny nisy makoadika le taratasy de nandeha tatsy amin'ny episcopa de tao filoam-piangonana tonga andamina le raharaha de nisy mpanao politika tonga tao de tao ihany ko lay mpitaritolona tamin'izany fotoana andrany coup d'état ianaran'izany mody ny ainga kely tetsy ankanjany tafon'ny Mahamasina nandalo tato Ambojatovo nidina 13 mai nandeha tetsy Anosy nandeha tany Ambotsiroatra de niditra amin'izay nahetsika le miaramila de fantatry zareo tsara zany hoe inona le mode opératoire atsika inona lay zavatra nitondrantsika an'le baolina tamin'izay de mieritreritra izy ireo fa ohatran'izany ty zavatra ty de sahiran-tsaina le zava-misy koa mikorotana le zavatra ato anatin'le fitantanana an'le firenena de adika ho fanonganam-panjakana daholo zay olona mihetsika ohatran'izany nahazo Andramatoa Clémence adevitra momba ny taxi tsy fanekena ny fitantanana tanàna Antananarivo tery Akorondrano Sakanana atteinte à la sûreté intérieure de l'État fanotohinana ny filaminana anatin'ny firenena zay zavatra mitranga rehetra zany de zay daholo dikan'izay tsisy mihitsy le liberté d'expression eto Madagasikara satria le fanjakana zany everiny le mode opératoire en 2009 io zavatra mitranga io fa tamin'izany anie tsisy adevitra mihitsiny hoe ndao manao conférence nationale nareo na concertation fa taty aoriana rehefa azo le fanjakana miposena hametra-pialana Andriamatomar Karavalmanana ny intimidena hatrany amin'ny famille ny diabolisena rehetrarehetra mihitsy tena natotona tamintamy mihitsy ny asa maha olona azy de iny le fanjakana am'izay hitantsika io le fanjakana azo le fanjakana de rehefa azo le fanjakana de inona mivaravarana ny sokafandrareo tamin'izay taty aoriana be rehefa voatery am'le retour à l'ordre constitutionnel nanao coup d'état nareo zavatra natao de ao dinika satatra conférence nationale assise nationale zany ngeny natao teto hoe nandanimbola tamin'ny tetezamity fa tsy niabotiranakay zany fa miverina tanatin'ilay parafy na feuille de route de avy eo signature en feuille de route tao amin'ny Paon d'Or nafana nanangana an'le fanjakana fiara-mitantana de tsy niditra an'le approche mouvance tsony par mouvance fa approche parti politique ihany natao fironina ny ASPM ny monument UAMAD tsaroko tsara iza no anosiny président Frankisa président Monjarondefy tamin'izany fotoana zany zany ny zavatra misy ny tantara te de mieritreritra le fanjakana hoe ohatran'le zavatra nataontsika io ataon'ny zalahy io de ohatry mamahana fafy zay de tsy mety miaiky hoe nanao coup d'état tamin'ny 2009 fa rehefa tena mandinika zany am'le fisakanana ny olona hidina an-dalambe ampiasan'le liberté d'expression sy le zo igrevy de manaprofo fa coup d'état ny tamin'ny 2009 zay tsy metsy leken'izy ireo mihitsy zany hoe tsy coup d'état nataonay fa soulèvement populaire nefa iny moteur nahafahana nanongana ny Filomar Karavalmanana teo amin'ny fanjakana ifoziny international hoe sans qualité rehefa tany amin'ny ONU iny tany amin'ny ONU iny tsy
satria nanao coup d'état de tsy hita zay andraisana azy afangeny raha Yasser Arafat Yasser Arafat nge chef d'état ny fiantso azy fa tsy président de la république satria nisy légitimité ny eken'ny communauté internationale momba ndrara Palestine sy Israël kam be resaka an'izany aloha rina androany ohatrany te resaka Nancy Pelosi indray ara vao miresaka an'izany efa nomenao patiny kely Taipei sy Taiwan misy dikan'izany io koa raha mbola mipoaka io tena efa manao exercice mako ry zareo an'izao Taiwan efa mba mody miseho mafy be ny Chine efa mba mody mampiseho an'le fitaovam-piadiana omaly tao Corée du Nord tao nanao matso hafahafa kely zany koa boay kely inona ary ty tian'le ry atao ty de lazay fizany ray miakatra fidipia manao resaka assimilation an-javatra hafahafa nanao démonstration na fitaovam-piadiana ery aratafika de mampandady ny olona ny Joe Biden sy ny Amerikanina hoe tandre maza mikitika an'io mizangarda samy hafa da raha mipoaka io de inona indray zany resahana no io adiny Taiwan na Chine sy Amerikanina io indray dia miakatra indray mividina lasantsy eto Madagasikara satria efa fantatra fa tsy hijanona amin'io fa mbola tsy vérité de prix de andray ve ny akisaka le rara trony tady ampome le izy rina ndraso lova alohatsika tsy miresaka hoavy le fotoana fa miresaka le liberté d'expression tsika satria tena bafoena mihitsy le raraka zany everitsika fa mbola azo tsika vaovao samihafa fa mbola hitondra adevitra vaovao koa tsika sy ngeza be rehefa avy eo fa io makomanao député Mamrabendrina mandram-pimoana an'izay omeko andrina ihany aloha izy fa ity liberté d'expression ty mbola veritsika manazava ny tenen'ny général manko tsika tsisy maharatsy ny zavatra retsahany hoe manajany rafitra démocratique eny zay nge ny tokony natao 2009 tsy tokony nisy ny 2009 zany satria ny rafitra démocratique de amin'ny alalan'ny fifidianana 2012 sa 2004 ny tokony tapitra mandany président tamin'iny rina fa zao tapaka le mandat taty amin'ny 2009 no le coup d'état donc tsy nanaja n'le rafitra démocratique zany lay mpanohatra tamin'izany fotoana androany zay zany maha-compliqué lasa complexe be le raha am'izao fotoana izao le resaka terminologie le resaka langage le resaka voambolana sy ny sisa lalaovina ao anatin'le situation tena manahirana be ny ihany aloha mitady voambolana hafa aloha nareo andresen-dahatra andrehetra am'izany fa tsy voambolana miendrika répression na intimidation le izy satria lalam-pandroenana ny antsika no miteny eto la souveraineté appartient au peuple source de tout pouvoir de misy olona me fahefany vatana tao filohan'ny république arak'izany na vita sasy na vita ny andraikiny izy zay nge io joron'ny gasle io omaly zao ny gasle tany CFM ary mbola tsy mety reraka le tary tena arabaina misy ny ekipa ndraiky sy namany rehetra ao anatin'izany rehefa avy tanen'ny ACC iny valy tenin'ny ACC nandeha tanen'ny ACDDD hoe mandraisinareo andraikitra tompoko nandeha tany CFM de zao makany amin'ny Nations Unies makany amin'ny volony Européenne zareo am'izao tsika miteny zao asy lovakiko kely misy le izy fany izy nametraka reketo zareo any amin'ny système ny Nations Unies zany de any amin'ny Union africaine ihany koa sy ny Union européenne mitondra am'lay hoe misy violation répétée amin'ny constitution nataon'ny filoham-pirenena mitondra le hoe zao ny situation tena makarary amin'ny Madagasikara zany hoe ny atana tohatry ny adevitra any amin'ny androm-panjakana sy izay rehetra tokony afantatra de nampahafantariny gasileo de alefatsika ty oronam-peo ty rina arabe mananjara de rehefa aveo tsika anomana moanao mbola resaka kely de andray an'ny député Mamrabendrina tsika dahoara le resaka liberté d'expression raha matoa lalatina rakotondra zafina alefatsika de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana raty sociale de tena réel am'izao fotoana izao azo-sapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarana vidiny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana dimanjato miampy fiakarana vidi misolika de miteraka inflation généralisée ny vary a rehefa 2 arivo eny atsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vahaolana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro tena am'izao tsika miteny zao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale izany ka zay ny nano amin'ny mafisiko hoe ny fitondram-panjakana nefa
tsy mieritreritra mihitsy hoe io fatezeram-bahoaka io nge rehefa tazomina dia mitrotry ny tantara nge efa nampianatra antsika an'izany dia izay na ny mahatonga na amin'ny teny foana hoe avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression any olona zany dia io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana anaty domy vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanonga-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatran'ny zavatra mitranga ny États-Unis amin'izao fotoan'izao isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany États-Unis dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump dia izay le teneniko iny sosy ny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalahana ny olona aneho hevitra io efa napetraka foana hoe ohatra ny kianjana Ambojatova izay kianjan'ny demokrasia efa tamin'ny 2004 napetraka teo ampesao io ahafahan'ny olona maneho hevitra dia tsotra ny anay alaony mpitandro ny filaminana ikadrie na andeha isécuriser zany an'le toerana ahafahan'ny olona maneho hevitra tsisy riska na hoe ikorotana zany tsisy riska na débordement sy ny sisa izany raha mandraina ndraiky ny mpitandro ny filaminana fa le liberté d'expression kosa amiko tokony tsy edikevitra ny fahafahan'ny olona manana azy fa io ange dia miteny rehefa tsy mbola vela maneho hevitra foana ny olona manoloana ny maharary azy dia tsy handray andraikitra foana le fitondram-panjakana fa ametraka ny inersie na izao tsy hanao ninino io dia mipoaka ihany ny sarom-bilany amin'ny fotoana anankiray ka isorohana an'izay omeo alalana malalaka ny olona aneo an'izay faneho-kevitra izay tahaka ny mahatsapa zany le olo hoe tany tsisy fanjakana io dia aleony anazy raisiny an-tanany ohatra tokoa nge zao ny raisiny problème na jiro dia ny olona tsy maintsy mikoropaka mitady panneau solaire mitady vahaolana zany fa le fanjakana tsy manolotra n'le vahaolana amina besoin vitaux iainan'ny olona tsisy ny rano dia manao lava-drano ny olona zany hoe ny olona zany voatery misubstituer zany hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ny fanjakana mitady an'izay vahaolana izay fa ny fanjakana tsy manome an'le vahaolana resaka insécurité dia ny olona tsy maintsy manankarama gardien kely mametraka barbelé amin'ny fefy manamafy ny hiditrano hoe izay tokony antohan'ny fitondram-panjakana nefa ny zany hoe sécurité garantie par l'état zany mafanjakana azy dia izay tokoa no mahatsapana hoe ohatra ny tany tsy misy fanjakana nge le iainana ankehitriny mimenomenona ny olona fa tsy mamaly le fitondram-panjakana fa ty olona aza mitrangany any Zorobe tsy nahitanteny ny filoham-pirenena tsy mba ny décrété deuil national na fisaonam-pirenena ny filoham-pirenena zany hoe tena tsy fantany zany ohatrany hoe tsy rarahiny zany ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia izay no mahatonga ny olona ohatrany hoe lasa tarity ny fanaovana fitsaram-bahoaka lasa mikarakara ny tenany manokana izy hoe aloha raisiny an-tanana le izy fa tsy hanao ny andraiky ny fitondram-panjakana lasa ohatrany tany tsisy fanjakana eny ary iny izy iny tena le izy nge fa averintsika le orona feo satria indraindray ohatra misy zavatra manahirana ihany le izy hoe reny mba tsy ho very tadidy mba tsy hinana vo manadino zany fe misy ohatran'izany ange fomba fijerin'olo anatin'le fitondram-panjakana ankehitriny apetrao tsara fotsiny le resaka fitandrona ny filaminana dia aleo hanao hevitra malalaka reo izay verina fa tokony hanao hevitra malalaka tsisy débordement tsisy ninino efa zavatra tranganisy zany ary tsy fampininy hoe efa nisy mpiatrika teo anivon'ny antokotika Madagasikara nampiasa ny kianjan'ny demokrasia nampiasa ny Magroberuc fa tsisy problème de toute façon hoy ny fanjakana sy mipanohana fanjakana hoe olona resilavo reo olona 6% reo olona vitsikely donc tsy tamity zay tokony antony hatahorana olona vitsikely olona resilavo olona 6% olona imbécile olona tondrona de mame importance an'le olona imbécile zany ianareo le olona vitsikely amin'ny fahatahoranareo an'le olona vitsikely hanyo hevitra an-dalambe fa zao ny fomba hitsangana an'le mpanohatra ihany ko hanyo hevitra an-dalambe de mamehery an'le olona zay tena manakambara ary tokony hiteny fa tsy mahita sehatra ny on'ny heviny sy fampizarana zany ane le hoe fiaonambe ho fanavotam-pirenena lazalazao teniteneny no marairanao ndao hifampizarana angony reny hevitra rehetrarehetra reny kapitalizena de ho an'izay manana hevitra manana fahafahana afaka hiatrika an'izany de tonga ny fiaonam-pirenena izy mizara an'izany fifidianana ay misy ordre du jour zany eo fiainam-pirenena misy ordre du jour zany eo zay nge le raharay mbola resantsika ny député Mamy Rabendrina rehefa avefa efa eto akaiketsika député Mamy Rabendrina
marobe ny lalana nalehany a de miara-dalana amitsika izy a mbola andehanetsika fivoriana mainka izy a rehefa avy eo ihany ko satria ny andraiky tsy député membre Benrina eo anivon'ny anteny merapirenena mahasolombavamboka azy eny Ambohidratrimo tsy milamina ihany ny tanàna eny a mbola ao anatin'le fikarohana le zavanitranga tany ambolo tarakely ihany koa mpitandro filaminana asa tany anjana dory tany koa tohatra nisy voasambotra nisy voativitra tany akaikina Ambato Manoana zany anjana dory zany a ao anatin'ny district an'Ambohidratrimo tompoko zany hoe resaka tsy fandriam-pahalemana zany a mety hoe safotsika kely any farapara miaraka ny député membre Benrina fa teny resaka raharam-pirenena be tsika de tsika tena mbola andeha izy rehefa avy eo de ndao ara fa de tairo amin'ny akanjo sady fanomezantsika voninahitra eto foana koa amin'ny adidy aman'andraikitra miaraba député miaraba faniry miaraba ny Irina miaraba ny ekipa ombadika eo mitrano fitaratra ao amin'ny lafiny teknika miaraba ny namana rehetra eny amin'ny studio-ny radio Maday ihany koa fa indrindra miaraba tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana miaraba manokana ny mponina amin'ny district eny Ambohidratrimo zareo any mahitsy any angatakaraba manokana miaraba nareo miaraba ny tompon'andraikitry ny antoko any amin'ny faritany Tomasina any zay vao avy niaona vetivety rehefa misy moa fotoana andalovana de ararotina ionana ifampizarana vaovao sy iarahana mandinika vetivetiny zavamisy rary soa atsika rehetra ary manantena fa iona matetika iona tsy ho ela député Mamy Benrina efa misy ihany ny devitra ny entina teto fa rehefa avetsika iresaka ny fandaminana sy ny zavatra ino moa zany calendrier kely maro samihafa satria lina zay ny rehetra vita le dinikasa iombonana iny tamin'ny sabotsy teo teny biolika tsy azo tafo dia iandry ny tena fikeonan-doam-pirenena tena izy zany tsika zay ianao moa no iresaka am'zany tsy fantatry hoe rovintsika no iresaka an'zany fa ataotsika hoe misy lafin-javatra mahafapana mihetsiketsika hafaafo zany eto amin'ny firenena de tsy haiko natany Tomasina ianao nahita ny zava-misy teny tosy ny fihetsiketsehan'ireo mpitaky vola mpitaky karama ny andamin'ite maro samihafa am'izao fotoana zao zay mbola tsy mety vita tsy mety tapitra ny olona ny solika tsy haiko ny tany Tomasina tany député membre Benrina hoe manana olana am'zany fe ny olona ny délestage enjana be napetsika ny teny tosy zany hoe ao anatin'ny herinandro monja zany de efa misy karazany zavatra maro be tsy fakahitany eto akoatran'izay moa scandale efa iainana iny efa desery iny omeny mpitondra fanjakana ny vahoaka satria resaka desosy mamonjy indray ny scandale ny entin'ny Ramsekely tamin'ny faran'ny herinandro teo de fandresana niaraka tamin'ny député fetra zay fa izay ny tiako ifampiresahana amin'ny député membre Benrina mino fa hitanao daholo reny vaovao reny fa na izany na tsy zany aloha ny lehibe eo anivon'ny gendarmerie-pirenena mpitandro filaminana de mametraka fepetra tsara mihitsy ny amin'ny fidinina an-dalambe tsy lefitra ho an'ireo zay mikasa hanongam-panjakana amin'ny fidinana an-dalambe fa ajao ny rafitra ara-demokratika mitondra fanazavantsika teo fa ianao moa tena mahalala tsara ny zava-misy satria nandalo ny atana tohatry ny zany fitantanana firenena zany ianao nanomboka tatyany hoe be ny tanàna nanosy alana Ambohidratrimo tonga ianao solombavambaoka ary raha ny fahafantarako azy efa naharitraritra mihitsy efa fanontelo ny angamo zay akoatra ny andraikitra hafa zany questeur ianao ankehitriny ary tao anivon'ny antokotiko Madagasikara teny ampiandohana de anisan'ny mpanorona ianao mbola eto ianao am'izao fotoana zao mety manakambary député membre Benrina mahakasika an'iny adevitra iny le resaka efa ndresantsika tetina vao tamin'ny heriny aza le resaka hoe fidinana an-dalambe sy ny sisa fa mafisitsika tamin'izany no hoe ilay fampiarana ny demokrasia inge de efa mba nanaovana ezaka na de tsy niombonana aza nametrahana zany ezaka zany tany ampiandohana fa mba nanaovana ezaka mba hisy fototra araky ny lalàna entina mampiatra azy eto Madagasikara ny ainatsika teto Madagasikara tato anatin'ny 90 taona farany hoe inona avy ny fivoarana tamin'izany endriky ny fisehoan'ny demokrasia zany amin'ny ankapobeny moa ny vahoaka amin'ny ankapobeny rehefa miresaka demokrasia dia saika ny endrika hita maso amin'ny fanehoan-kevitra no ohatrany hoe tonga de andikana azy avy hatrany fa betsaka ny zavatra apetraka io voambolana hoe demokrasia io
izay efa iainany zao tontolo zao, iainany firenena efa mandala azy ary betsaka manana traikefa sy expérience amin'ny fiteny frantsay eran'izao tontolo zao amin'io. Raha ilaza firenena lehibe sasatsasantsika anisan'ny ireareana any amin'ny tany sasany ohatra ny hoe fananana lalam-panorenana maharitra tsy voavaova ary ekeny ny taranaka mifandimby hatrany hatrany efa any ambadika any efa misy endrika demokrasia apetrak'izay izay aterak'ilay fifandimbiasam-pahefana napetraka io lalam-panorenana tena naharitra ny 100 taonana io sy ny sisa zay hoe arakarak'ilay firenena zay nyaina azy. Misy firenena sasany zao miresakitsika hoe lalàna mahafeno fifidianana mahakasika amin'ny fifidianana, misy firenena de manontany tena hoe fa nahoana ny eto Madagasikara no isaky ny miova mpitondra, isaky ny manda anankiray de miova ny lalàna mahakasika amin'ny fifidianana, zany hoe sady tsy misy ilay fahamarina toerana ao anatin'ilay fitantanana andaram-pirenena no efa iendrika ratsy ho an'ny demokrasia izany zavatra zany. De raha niresaka tsika tamin'ny herany teto hoe inona moa ny mahatonga ny korotana tamin'ny tapabolana sabotsy iny, de tsotra fotsiny, tsy azo tsony hoe inona raha zany ny tian'ny fitondram-panjakana apetraka eto Madagasikara raha ilay foto-kevitra ny demokrasia no resahana. Ny fototra anisan'ny fototra iorenan'ny demokrasia eran'izao tontolo zao isika ny fahalalahana maneho hevitra ary amin'ny tany mandroso sy tena mandala ny demokrasia de misy ny toerana natokana ho amin'izany. Zany nahatonga ny fitantanana teto amin'ny firenena tamin'ny fotoan'andro ny angamba nametraka ny kianjan'ny demokrasia mba tsy isin'ny hoe mibrioka na mitsambikina mivoaka ny fefy ny fanehoan-kevitra raha mbola raisitsika fotsiny lay hoe fahafahana maneho hevitra no ambadiky ny atao hoe demokrasia. Fa misy zavatra hafa be dehibe misy zavatra hafa be dehibe mihitsy fa zay aloha ny tena zava-dehibe. De ny tena mahagaga ao anatin'le izy zany de hoe tato anatin'ny taona vitsivitsy farany aza ilay mpitondra zay nametraka n'ilay kianjan'ny demokrasia. Ny tsika moa zany tao anatin'izay 10 taona ny maro zay nanomboka tany 50 taona farany tao anatin'izay 50 taona farany zay de lasa tarazony hoe teo amin'ny kianjan'ny 13 May no fanehoan-kevitra. Fanehoan-kevitra hoy arak'le voalazan'ireo mpitondro ireo tamin'ny fotoana tandrify azy tsirairay avy fa rehefa tonga ny fotoana teteza mita farany teo de nametraka an'ilay kianjan'ny demokrasia izy fa izy ihany nanidy an'ilay kianjan'ny demokrasia rehefa tena teo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izy. De eo no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona mihitsy ny tena tiana tongavana, mitovy amin'ilay hoe rehefa teo tamin'ny andro ny teteza mita nyseho mpandala sy mpanajana de fantatra raha fa ohatry nampianatra ny seg teo ny amin'ny hoe amin'ny alalan'ny fifidianana ny fakana fahefana tsisy tsy mahalala an'izany ange fa naninona nalainareo tsy tamin'ny alalan'ny fifidianana izy tamin'ny fotoan'andro de rehefa azonareo tsy tamin'ny alalan'ny fifidianana ny fahefana de napetrakareo zany sokafanareo ny kianjan'ny demokrasia de napetrakareo ny lalàna mifeny satan'ny fanoherana fa tadideo fa ny fisian'ny fanoherana no tena endrika lehibe indrindra, fanoherana manara-drafitra zay ny tena endrika lehibe indrindra isehon'ny anaporofonana fisian'ny demokrasia amin'ny firenena anankiray. De io fahefana teteza mity io izay nitondra tamin'izany no mitondra amin'izao fotoana izao no nanova avy hatrany an'ilay lalàna zay tsy nampiarina akory ary rehefa voaova amin'izay itiavany azy le voaova hatrany amin'ny fotony mihitsy amandement moa no lazana na hoe fanovana andininy vitsivitsy, andininy sasatsasany ao amin'ilay lalàna. Fa raha ny tena marina foto-kevitra ijoroan'lay lalàna maneho ny satan'ny fanoherana mihitsy no mivaona mihoatra amin'ny lalam-panorenana izay fototra iangan'ilay ilay satan'ny fanoherana. De averintsika le fanontaniana hoe entina makaiza zany ny fametrahana an'ilay demokrasia eto Madagasikara fa rehefa iza no miteny de marina de rehefa iza no mihetsika de diso. Nandeha iny tamin'ny tapabolana iny de hoy ny hatramin'izao zany mbola mandeha ny fanamariana hoe
mandeha amin'ny alalan'ny demokrasia ny tokony akana fahefana fa iza moa no miteny fa fanonganam-panjakana tamin'ny asa tapabolany asabotsy eo nge de efa tsy mitovy efa mahana tamin'ny mahazatra azy lay mpitondra fanjakana fa raha vao misy etsika de lazaina fa fanonganam-panjakana solombavam-bahoaka hanao tatitra ny teto faritra iray Madagasikara no lazaina fa mamofopofona fanonganam-panjakana ny ino ty izy ny vahoaka tamin'ny tapabolana ny omana haneo hevitra mahakasika ny tsy fetezana intsony tsy fahazakana ny vahoaka intsony ny vidim-piainana lazaina fanonga-panjakana tamin'ny volana desambra iny lay nisy an'ilay etsiky ny mpanjifa efa tovitovy tamin'io ihany koa lazaina fa anonga-panjakana faneho-kevitra nefa zany nisy olona vitsivitsy izay naneo ny heviny tamin'ny fomba rehetra fotsiny lazaina fa mikasa anonga-panjakana ary nampidirina ponja fa inona ihany zany no azon'ny ty fitondram-panjakana ty heverina fa tsy fanonganam-panjakana fa mba tena faneho-kevitra malalaka ary tena endrika anankiray isehon'ny demokrasia eto Madagasikara de rehefa nikasa haneho hevitra aka imasom-bahoaka zany ireo vahoaka tamin'ny tapabolana lasa iny satria efa tsy misy tsony lay toerana averiko eto zay ny voambolana fampiasa eran'izao tontolo zao ny am'izany de le hoe espace civique et démocratique zany hoe toerana anankiray izay hanehon'ny vahoaka hanehon'ny mponina ahafahany tsiraray maneho ny heviny rehefa tsy misy tsony iny toerana iny lasa parka botanika ilay kianjan'ny demokrasia dia nindrana toerana fananana orinasa manokana mba tsy tenenako hoe fananan'olona manokana ireo olona mikasa haneho hevitra mila maneho hevitra i masom-bahoaka mila maneho hevitra hoeniny zao tontolo zao fa tsy any an-trano no mitabataba ny an-trano amin'ny fotsiny sy migonongonona any tsisy maheno zany fa rehefa akan'io toerana io hiditra amin'io toerana io ampahendrena sy tamin'ny mpilanina haneho hevitra sy hiady hevitra ny loha hevitra nentina tamin'izany de hoe ho amin'ny fanavotam-pirenena de nosakanana indray de avy eo menimenina rehefa voasakana le vahoaka de le mpisakana indray no menimenina milaza hoe tsy azo atao ny fitangoronana an-dalambe na fidinana an-dalambe kanefa posena hijanona eny an-dalambe mba tsy tenenako hoe hivoaka makeny an-dalambe posena hijanona eny an-dalambe mandeha ho azy inge le etsika hoe lasa eny an-dalambe miverina fomba fiteny koa de eny amin'ny sisin-dalana eny amin'ny trottoir lasa ilay endrika faneho-kevitra de lasa eny amin'ny trottoir lasa mifanangonangona eny de avy eo izy manosika ny vahoaka hitangorona eny amin'ny sisin-dalana eny amin'ny voan-dalana izy indray manangam-bovona rehefa avy eo hoe tsy azo atao ny mitangorona eny de eny rahantsika mahita ny zava-nisy fa de hoy tsika hoe samy manana ny fomba fijeriny marina mba tsy tinanako hoe samy manana ny zavatra ny anarany marina fa io amma siansa ny atao hoe politika amma foto-kevitra nireny resaka demokrasia sisisy reny misy zavatra iombonana misy zavatra ny anarana misy teoria iangana fa tsy zay tian'ny olona anankiray mandray fitenenana na mitanabasy ho tenenina no tenenina ao anatin'le izy de samy gagitsika hoe rehefa ianao ve no amin'le toerana rehefa ianao no manosika an'le olona ho eny an-dalambe de lazainao fa olona tangorona mikasa anonga-panjakana reo mafy be faniry le tahotra ny iongana angamba tena mafy mihitsy na de tsy miomana ny anongana aza le olona fa efa zatra loatra nyty resaka fanonganana ty ny aina loatra tamin'io hoe tsy bahoaka fanonganana io ary rehefa izy ny tsy teo amin'ny fitondrana tamin'ny fotoanandro de nitabataba tamin'ireny hoe zay olona mihetsika rehetra ve de verina fanonga-panjakana daholo de amiko tena azo lazaina hoe tsy mitombona resaka tsy mitombona ary tsy misy fotony ireny faneho-kevitra lazaina ireny satria tsika samy malala hoe inona fototra enganry ady hevitra am'ty resaka ty fa de hoy zahay hoe raha ohatra ka mifanonganam-panjakana no atahoranareo de mijereva fomba hafa fa avelao ny vahoaka aneo ny heviny avelao ny vahoaka ilaza ny zava-misy avelao ny vahoaka iaona ifampizarany maharary azy fa
mandainga zay milaza fa tsy marary ny vahoaka ny zava-misy am'izao fotoana izao ary rehefa tsy mieno ny fitondram-panjakana na hoe masony mijerina ny sofina mieno no hafa mihitsy miny tsy mahalala ny zava-misy marina de avelao ny vahoaka haneo ny zava-misy marina any aminy zay ihany fanirina azoko lazaina momba an'iny fa de ho hitantsika eo ny toy fa ny vahoaka tsy azo ny toaina am'izany fa mila maneho ny hevitra ary amin'ny endrika rehetra rehefa izy manosika hoe aza manara-dalàna mivoay eny an-dalambe de alao eny an-dalambe zay indrindra ny itondrako fanamarena ety député Mambra Belrina de misy lalam-panorenana karazany roa zany eto ambany masitsika eto am'izao fotoana zao ity lalam-panorenana ray ity de ity le lalam-panorenana tamin'ny repoblika fahatelo de ity moa zany le tamin'ny repoblika fahatelo tapany voalohany président Zafy de avy eo nahitsy le izy misy an'le resaka faritany mizaka tena ito le izy ito ty de ty lalam-panorenana ray ity le nahazona le repoblika fahaefatra de ty le izy ty zany le 2010 zany le tamin'le karapokotany ty zany le izy fa ny zavatra tsikaritra ko ato député Mambra Belrina satria tsika miresaka fahalalana miresaka fandraisana ndraikitra de zao amin'ny andin'ny fahaefatra mazava ny ato mikasika ny filamatry ny repoblika Madagasikara de hoe tanindrazana fahafahana fandrosoana andin'ny fahaefatra ny repoblika fahatelo ty tompoko zay zany le devise le repoblika Madagasikara tanindrazana fahafahana fandrosoana ninana sorona fa aveo ato amin'ny andin'ny fahaefatra ihany am'le lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra de nitsoahana le fahafahana de tsy nataony alolalana tamin'ilay devise na teny filamatra le tanindrazana tahakan'izay hitato misy dikany lehibe zany zavatra resantsika zany fa inona ny nasolo azy fitiavana de natao tao aoriana fitiavana le tanindrazana de fandrosoana goavana aloha le solona le hoe fahafahana de ohatra mahita zany tsika satria manko le filompinena amiteny hoe zay zavatra tsy azonareo androany de ho takatrareo ny dikany raha pitso de ohatra ny takatakatsika am'izay zany hoe inona ny antony nanatsoahan'izy ireo an'ilay fahafahana tamin'ny fotoanandro na solo fitiavana ka rehefa mahita an'le fitiavana zany tsika de afaka antikana zavatra marobe le izy député Mambra Belrina miainga amin'ny fanazavana teo fitiavam-pahefana fitiavam-boninahitra fitiavam-bola fitiavana amin'ny lafin-javatra be da be zay tsy mitondra makaty an'ilay tanindrazana sy le fandrosoana de io mipetraka fanontaniana hoe azotsika am'izay zany ny dikan'le hoe naninona ny nanelingelina n'le fanjakana le resaka fahafahana fa maninona n'le sorona tao anatin'le devise na teny filamatry le repoblika Madagasikara le izy de zao iainantsika zao tsy misy fahafahana eto zany ka le devise le teny filamatra ary efa nesorona tao anatin'le lalam-panorenana dikany tsisy fahefana de ty lalam-panorenana ty zany mame andraikitra malalaka le nyresahantsika teo ato amin'ny andin'ny fahafolo de tsy ahafahantsika manao an'izany fahafahana fa mifanakaiky amin'ny fahafahana eo ny fahalalahana de tsy ananantsika zany fahalalahana manehevitra sy miteny zany eny ny andin'ny fahafolo hoe ny fahalalahana manehevitra sy miteny ny fahalalahana eo amin'ny fifandraisana ny fahalalahana manao gazety fahalalahana hiditra amina fikambanana hanorina fikambanana fahalalahana ivory malalaka fahalalahana mivezivezy ny fahalalahana amin'ny fieritreretana amin'ny finoana de eto anany rehetra zany de eto izy miteny mazava tsara fa tokony misy ozy izy iarovany filaminam-baoaka sy ny fahamendrehan'ny firenena ary ny filaminan'ny fanjakana dikan'izay tsy manafoana an'le fahalalahana akory ny fatahora ny fanjakana olona midina an-dalambe fa ny ataony zany araka ty andin'ny fahafolo ty dia ahoana ny arovan'izy ireo ny filaminam-bahoaka ao anatin'ny fahamendrehan'ny firenena sy ny filaminan'ny fanjakana zay nge madiso an'le adevitra le resahan'le tompona andraikitra misahana ny filaminana hoe ny fidinina an-dalambe de fanonganam-panjakana mendrafa ny rafitra demokratika de voatery miadevitra ny zava-misy tany amin'ny 7 atsika zay le tenenkeo vavolombelony tantarana le mato Mambra Belrina mahafantatra tsara ny zava-misy tamin'izany fotoanandro zany de ohatra ny tsy de tsara ihany zany raha ohatra ka miteny le fanjakana hoe mendrasa fifidianana tsy de tsara ihany zany raha ohatra ka miteny le mpanoana fanjakana ny aminy hoe
fifandimbiasam-pahefana ny tena izy satria tsy ohatran'izay ny zavatra nataony ary zay tokoa ny zavatra nitsanga 20 député mambrabendry efa solomavaboaka ianao tamin'izay tsaroko tsara inona ny tsy nitakiny ny teo anivon'ny Armata nivadika ho mitsangana ary malagasy zay lasa irmara taty aoriana isika rehetra manao an'Andriamatoa Andry Rajoelina zany hoe Armata de niovan'ilay tsangana ary malagasy mouvement de nandeha irmara aka fanjakana élection présidentielle anticipée fifidianana filoham-pirenena melon'ny fotoana no nitradradratrainy izy ireo dikan'izay tsy niandry an'le alternance démocratique le fifandimbiasam-pahefana izy ireo de nientiny niala tao amin'ny 3A le terrain fanambojana nisan'le toerana nataon'izy ireo QG de nakisak'izy ireo taty Mahamasina dia aveo niaingan'izy ireo moramora niaraka tamin'ny solomavamboaka de tonga tokoa le élection présidentielle anticipée de nahazo an'ilay gouvernement de consensus lay 2018 de zay ho le zava-misy matahotra am'izay mode opératoire zay ary mahana amin'ny ataony le fitondram-panjakana io anie ny teneniko tamitsika fanjakana azo tamin'ny fidinana andalambe plus doublant no nahazo ny fanjakana an'izao fitantanana firenena zao fa raha tena hoe élu démocratiquement tsy possible ary tsy afaka am'teny an'izay le fanjakana de zay le manahirana an'le raraka raha ohatra sika zany manazava an'ity député Mambrabendriny de te hifototra amin'ny lalantsika hoe lalàna mameny rehetrarehetra fahafahana hiteny sy hijoro sy aneo hevitra fa le fanjakana indray rehefa hoe mangataka anaty tramidy le fanjakana indray manosikidana andalambe eny atsisy toso izy député Mambrabendriny zay de zao arangambany zay tsy mampanina fa manaraka zany tsy mangataka magrobérurika tsony fa fantatra aloha zany mbola everiny eo magrobérurika ny RMDM satria amin'ny 10 aogositra raha ohatra ka tsisy mifiovana dia aneo hevitra izy ireo anatin'ny fankalazana 7 taona zany vondrony zany mbola hoe tsika eto mivavao mahakasika an'izay ka rehefa tsy azo indray zany le magrobérurika de eo atsisy tosinay zany nakalazana an'le izy fa fatarako an'le fihetsika le fitondram-panjakana fa zany moa de député Mambrabendriny rehefa mahita zany tsika de sika fa maninona mbola sokafany etiany fanoherana sy ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fiangonana sy ny androm-panjakana samihafa tahaka ny CFM sy ny ACDDD zay piarin'ny démocratie sy ny état de droit mbola omena varavarambe le fanjakana hoe manova fikaonandom-pirenena inona vaovao mahakasika an'izay monsieur le député araky nefa ny rahantsika ny aina de tanteraka somatsara tamin'ny asabotsy lasa teo lay dinikasa iombonana dingana faharoa io tamin'ny dingana rehetra iverina hanomanana lay fikaonandom-pirenena dingana faharoa io satria tsy vita indray mandeha lay fanomanana rehetra ary ny tena tanjona tao anatin'ilay fanaovana lay dingana roa voalohany sy faran'ireo farany satria mitanjona manaraka efa tonga de le voalohany moa dinikasa varanandro dinikasa varanandro iny moa zany araka ny fiteny malagasy hoe savaranonando ampanjariny di savaina aloha ny ranonando de manomboka tsy manomboka miaraka eto ny tanjona hoy de ny isin'lay mahafikaonandom-pirenena azy lay endrika mihitsy zany endrika fiombonana zay le hoe dinikasa iombonana mitarihin'lay comité technique iombonana izay mikarakara azy nisy n'ilay fiombonana eo amin'ny endrika fikarakarana lay concertation nationale na fikaonandom-pirenena no nezahana ny trandrahana tao anatin'ilay dingana faharoa zay nitanterahana tamin'ny asabotsy teo zay averiko fa vita somatsara araka ny eritreretana azy efa ny rahantsika nahita teo ny ino ty izy ny feki-hevitra ny voaka tao ny fiomanana rehetra ao anatin'izay ny rahantsika naheno koa ny feo avoakan'ireo mpanatsatso ty tsirikevitra ho any amin'ny fikaonandom-pirenena ity misy ny milaza hoe mandany andro fotsiny misy milaza hoe fitadiava-tseza nga misy izy ho zarainao fa zay le hoe nitahotra foana ny lehibe indrindra isaky zay mandeha tahotra ny hoe sao de anonga mpanjakany reto olona mivorivory hoe tahotra ny hoe sao de izara seza seza tao aza seza batabataina kely reny nampiasaina tao amin'le ny efitra ny fivoriana tsy misy seza zarainao fa resaka ny tsy mahatakatra andeha ataoko an'izay resaka ny tsy mahataka-davitra sy na ireo mini
mikipy tsy mahita ny zava-misy marina tokony horesahana eto Madagasikara no mahatonga an'izany fa andefa niry atretosika rehefa ndresaka momba nio fitoeran-doam-pirenena io dia ilay tanjona natanterahana azy no ndresahantsika fa ndetsika androany a iresaka hoe takinina tokoa moa zany ny tantara mba hanaporofona an'le izy hoe diso ange zany resaka hoe fitadiavana seza sy ny sisa zany fa mahatsiaro ahy eto hoe heritaona sahala am'izao no nanomboka ny tsiry io hevitra io nanomboka ny voaka moa zany nanomboka ny fampiresahana teo amin'ny samy mpiatsehatra ara-politika fa efa talohan'izay aloha nefa nandeha ihany ny eritreritra dia ny eritreritra tamin'izay dia hoe ho tapitra any amin'ny farany volana oktobra 2024 ilay mandat na fepotona iasan'ny ekipan'ny Seny teo aloha izay fahataperan'ny mandat ny ekipan'ny Seny teo aloha zay ka irosona makany amin'ny fanavaozana ny mpikambana ao anatin'ny Seny no eritreretina hoe kiondalana anankiray hafahana mitondra fanatsarana sy fanavaozana eo amin'ny fikirakirana amin'ny fifidianana fanatsarana sy fanavaozana zay no everiny rehetra fa ilaina satria ny rahantsika nahita ny rahantsika ny aina tao anatin'izay 3 sy 4 taona faran'izay tamin'izany moa mbola 3 taona ny olana zay nateraky ny disadisa-pifidianana tamin'ny taona 2020 sy 2020 sy 2020 disadisa zay nininana valina tamin'izany fotoana izany mba ho tombontsoa ny firenena disadisa zay ninina tsy nijerena loatra fa hoe raha zay no ampilamina ny firenena alefasoary fa nivoaka moramora avy any amin'ny nanafenana azy tany ndreo nafenana vonikobokobon'ny marina tsy lahitra sitrika tany ireo mpanafina azy ary nivoaka ho fatapoko fatam-pirenena ny ampahambetsaka am'ireo zavatra izay efa nahihina tsy valapatra be amin'iny tsony fa betsaka ny zavatra nyfampiresahana fa akoatra n'ireny io zavatra ireny anisan'ny noeritreretina ihany koa no hoe raha iresaka ny Seny tamin'izany fotoana izany dia no hoe nanahoana zay le évaluation zay le tombanezaka nanahoana ny ainatsika ny rafitra zay napetraka satria tadiditsika fa repoblika vaovao ny repoblika faefatra tamin'izany vanim-potoana izany tamin'ny taona 2024 no nanomboka napetraka ireo rafitra tena izy ireo ny rafitra ny Seny ny nikarakara ny fifidianana 2024 sy 2024 mbola ilay Senita na le Seny ny teteza mita fa rehefa vita ny mission an'le Senita dia tonga ny taona 2020 sy 2024 nipetraka ny mpitondra ny mandat voalohany tamin'ity repoblika faefatra ity dia nametraka ilay tena rafitra tokony tatana ny fifidianana amin'izay dia tonga zany ny fotoana zao tapitra ny mandat an'le Seny le Seny voalohany dia tonga ny fotoana anaovana an'le tombanezaka anaovana an'le évaluation dia teo no nahitana hoe be dia be ny zavatra tsy mety ary tokony no ararotina ilay fifandimbiasana ndraikitra teo anivon'ny Seny zay tsy maintsy natao noho ny fahatapera mandat an'le teo aloha tamin'ny volana oktobra 2024 inona ilay nieritreretina hoe tokony avaozona ilay rafitra mihitsy sy ilay mahaleo tena ny Seny ilay ifarany amin'le Seny dia milaza hoe indépendante zany le vaomira mahaleo tena nefa ny évaluation natao na ny tombanezaka vita dia nahitana fa tsy ho indépendante mihitsy ilay vaomira satria raha mahita ny zava-misy tsy valapatra eto tsony afaniriny amin'ny hoe inona moa ny dika na ny composition ny ireo le mpikambana ao amin'ny Seny aza dia fantatritsika fa natao ho solo tena n'izay mpitondra fanjakana eo koa aloha dia amafisiko tsara faniry satria irairaina foana le resaka hoe ny mpanohitra no mivoy an'ity resaka concertation nationale ity tsy amin'ny anaran'ny mpanohitra no ivoizana ny fitoeran-doam-pirenena fa amin'ny anaran'ireo vondro ny mpisehatra ara-politika izay mitovy hevitra miara-mahita fa tokony hovaina tokony atsaraina tokony ampanarahana toetrandro
ny lalàna mahakasika fifidianana ary rehefa manao an'izay de tokony ialana ilay endrika hevitra tsy edika hevitra hoana re zany lazako azy ilay hevitra hoe avy amina fironana anankiray fotsiny no manao ny lalàna eto Madagasikara satria zany ny zava-nisy raha ny lalàna 2015-020 ohatra ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany ange nametraka tsy nisy tena hoe fakakevitra malalaka tamin'ireo mpisehatra ara-politika fa namaritra hoe zao zany no hitondrana ny firafitra ny seni eto Madagasikara de ino lanina tena nivon'ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-doholona de ino nampiarina vokatra le izy ireo mpikambana ao amin'ny seni rehetrarehetra indrindra ireo solotena ny androm-panjakana de saika voaloko ara-politika avokoa satria solotenana filohan'ny repoblika perinasa na tiatsika na tsy tiatsika ry faniry rehefa misolotena olona anankiray zany ianao indrindra filohan'ny repoblika mandainga raha tsy mandray baiko na toromarika avy any solotenan'ireo androm-panjakana anankiroa mpanao lalàna reo ange maro anisa amin'izay fitondrana amperinasy eo no fifidianana no atao any rehefa mitady an'le solotena de rehefa fifidianana zany isa no tetavina isam-bato ary reo no maro anisa am'ireo saika ny mpitondra mba tsy hitenenako hoe ny eo amin'ny anteny miran-doholona ary 100 amin'ny lokon'ny fitondrana raha ny am'izao fotoana zao jerena kanefa eo mihitsy ny tiako asiana fanamariana mba ialana amin'le hoe mpanohitra manao an'ity fa tsy fitondrana am'izao fotoana zao ny resahantsika fa zay fitondrana raitra efa andimby ao de handray an'izay iendrika izay daholo amin'ny fifandimbiasana zay tranga ao anatin'le seni zany hoe na iza hitondra eo aorian'ny fifidianana 3 sy 4 sy manaraka de iainan'izay zavatra zay mety hoe amin'ny voalohany ho falifaly zay mpitondra eo ary zay ny iainan'ny fitondrana nampiasan'io lalàna 2015-020 io fa io no fototry ny tsy fahamarina toeran'ny fitondrana satria voapirofo hoy fa tsy mahaleo tena ary rehefa tsy mahaleo tena io voamera misahana fifidianana io de tsy hitokin'ny olona tsy hitokin'ny vahoaka tsy hitokin'ny mpisehatra ara-politika tsy hitokin'ny candidat tsy hitokin'ny antoko politika de hoy hoe tsy ny fitondrana am'izao fotoana zao mihitsy ny jerena fa le fitondrana am'izao fotoana zao no enjehan'ny eritreriny de mihevitra ny tenany fa ao anatin'lay lasibatra ao anatin'lay sibla fa tsy zay no izy fa ny ananany fitondrana zay ho avy eo aorian'ny 3 sy 4 zay ananany fahamarina toerana zay ny tanjona ao anatin'io na iza hitondra eo ary ny tokony tsy ho adinontsika rehetra de fitondrana io ifandimbiasana io na amin'ny endrikinina na amin'ny fombinina ifandimbiasana io ara-demokratika moa no voalaza sy iombonany rehetrarehetra hevitra fa misy foana ihany no maningana miala amin'ny maro de tsy manaja an'zay sotoavina demokratika ifandimbiasana amin'ny fitondrana amin'ny firenena zay ka na iza eo rehefa tsy eo amin'ny fitondrana itsony na rovina ny mpitondra am'izao fotoana any ve izy vo atsapa fa tsy mety ireo lalànindreo any ve izy vo ilaza hoe zahay mpanohitra satria anohitra izy am'izany fotoana zany nefa am'izao fotoana zao mpisehatra ara-politika rehetra amin'ny fironana rehetra no miara-mirona mahita hoe tsy mety io ary samy marina io toraka zany ko ny candidat rehetra amin'ny fifidianana rehetra tsy fifidianana filohan'ny repoblika ena nge ny resahana amin'io fa na io fifidianana be ny tanàna na io fifidianana isaparitra commune sy ny faritra na amin'ny faritany zay voalazany amin'ny lalam-panondrenana na io fifidianana solombavam-bahoaka na io fifidianana loholona na io fifidianana filohan'ny repoblika na io fitsapa-kevi-bahoaka ny fifidianana rehetra no voakasika io izany hoe izay mieritreritra ny tena ny andray anjara amin'ireo fifidianana rehetra reo na ho mpanara-maso na ho anisan'ireo raha tsy mangaika ny senisy ny sisa de ho voakasika io zavatra io fa indrindra zay ho candidat rehetra fa tsy hoe candidat ny antoko mpanohana eo amin'ny fitondrana ianao androany de tsy rarahany io zavatra io na mbola eo amin'ny fitondrana ary io de efa ilainao na de mbola eo amin'ny fitondrana ary ianao de efa ilainao io fa tsy hoe
hoe kandida ny zao vondrana mpanohana fitondrana zao anao de tsy ilainao io diso be zany de iandry ianao rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ntsony ny antokonao zay ianao vao mila hitabataba am'izay fotoana zay diso be zany fa ny zahatra tsy njovona de ho an'ny rehetra io ianao miaino raha te hilatsaka ianao amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo na ho ben'ny tanàna na ho mpanolontsaina communal na ho lehiben'ny faritra zay ny tena izy na ho mpanolontsaina paritra na ho solombavam-bahoaka na ho filoham-pirenena rehefa te hilatsaka ianao de voakasiky ty fikasana hanadio sy hanavao lalàna mahafeny fifidianana ity na inona foronanao am'izao ora sy fotoana hitenenantsika zao ary zay no nahatonga an'ireo mpisehatra ara-politika nitambatra sy nanambatra ny fomba fijeriny amin'ny hoe ndao iarahana io mba tsy isy indray niteny rehefa avy eo volavolan-dalàna nampidininy ministera misahana n'io resaka fifidianana fotsiny ministeran'ny atotany zany de tonga de lany ho azy fotsiny tao amin'ny anteny miera rotota tao mba ialana am'izay de ndao ny hevitry ny rehetrarehetra no atambatra ary rehefa mitentsika hoe ny hevitry ny rehetrarehetra miresaka rafitrytsika eo ny rafitra rehetra na io antoko politika na io fiarahamonim-pirenena na io fikambanana tsotra na io fikambanana ara-drazana misy miresaka na ian'izany hoe ho avy anatevina an'io na io olo-tsotra manan-kevitra atambatra daholo ireny hevitra reny misy ko miforonana na io mpanohana am'izao fotoana zao na io mpanohitra am'izao fotoana zao na ireo milaza ny tenany fa elan'elam-panahy am'izao fotoana zao ilaina daholo reny rehetrarehetra reny sy ny endrika hafa rehetrarehetra afaka atambatra ka hivoizana ny sosikevitra avy any ananina ary fantatsika averinay foana fantatsika fa hatramin'ny ora hitenenantsika zao de mbola betsaka ireo fikambanana sy atoko politika mamoaka ny sosikevitra satria samy mahita ho samy mahita fa misy zahatra tokony avaozina misy zahatra tokony ampanarana ny toetrandro eny fa na de fitondram-panjakana mikasa ampifidy ny malagasy any velany mikasa anao ny zay fanavaozana rehetra ilainy eto anatiny de mila manambatra ny hevitra fa tsy ny hoe ny hevitra mpitondra fanjakana am'izao rery ihany no entina navaozana ny lalàna io de zay no hanadiovanay an'lay eritreritra zay no handosona en'lay fomba fijery hoe hanonga-panjakana ny fikaonan-doam-pirenena na sanatriko hoe izarana seza tsy any ny resaka fa nareo azy enjehany eritreritra tsy any ny resaka avelao ny olona ikaon-doha tamin'ny fionana tamin'ny sabotsy ary la resahany eto zany tonga hatramin'ny hoe tokony isy ny fikaonan-doha-paritra zay tena hevitra tsara fa eo amin'ny fanatanterahana azy mila dinihana zany hoe ilay fanangonana n'ireo hevitra rehetrarehetra zay kasaina makany amin'io fanavaozana ny lalàna io zany angonina isa-paritra mihitsy na isa-paritany zay vao akarina amina fionana nasionaly anankiray fionana nasionaly zay averina efa tsy voatery ho aty Antananarivo raha zay mampalailay finosana ny sasany fa io rehefa voangony reo rehetrarehetra ireo de ahafahana miasa ahafahana mandravina azy ary ahafahana manambatra azy ola anana endrika lalàna de hijerena ny fomba ahafahana mampiatra azy iaina ny firenena malagasy averintsika faniry fa natao an'ny ankolafy rehetra io natao an'ny fironana rehetra io natao an'ny rafitra rehetra io fa tsy hoe mpitondra fanjakana ianao androany de tsy mila an'io na mpanohitra ianao androany de tsy mila an'io na mifanohitra an'izay hoe mila an'io fa tsy izay interview kely mandeha iananina eny no ilazana atsanga tsy hamanorana rahabaky teny mihitsy tsy misy fofopofona raha misy hoe fizaratsy zay ianareo amin'ny fitondram-panjakana nge no tompony teny farany am'izany rehefa izarynareo de zareo am'zay izaranareo azy fa tsy le olona mitady zay mahasoa lavitra ny tanjona de mijery lavitra hoe mba ho maro toerana ny fitondram-panjakana oriny ny ty andiam-pifidianana ho avy ity ary ahitra mpolo taonany maro ka tsy ho lany andro am'izany tsony ao arinao fa zay tena mahasoa ny sosialy sy ny toe-karena amin'ny vahoaka malagasy isany tena tanjona eny ary mazavazavo zay député Mamira Bendrina satria raha ny fantatra ihany ko zany de fa maro ny miantso ary efa betsaka ny resy lahatra tao rinan'le dinikasa iombonana iny ny amin'ny hoe tena lalana ahafahana mitondra vahaolona lay fiaonam-be mpirena zany ka tsisy zay hoe hanavana na avy amin'iza na avy amin'izay
ny fanambarana samihafa moa de manamarika an'izay ary ny adevitra miseho misesilany etsero dia ahafahana manaporo fa tadiany vo ny vanim-potoana ary takiny ny vanim-potoana iainana ankehitriny ny fikaonandom-pirenena zany samanana fomba iresahany azy ao ny hoe espace de dialogue ao ny hoe dinika ao ny hoe fampanjakana ny demokrasia sy ny tanitandalana amin'ny alalan'ny fionana fifanantonana fa zany rehetrarehetra zany de voembolana manakaikaiky an'le concertation national daholo ka rehefa ekeny rehetra ry izy de veritsika fa zava-dehibe ny azona tonga am'izany député Mamy Rabendrina ny vaovao samihafa ahafahantsika miroso anatin'ny fandarina moa zany raha afaka arotsaky ny namana faly eo ny sary samihafa mbola filaharana solika zany any fianaratsoa any araky ny fampitambavao alefa ny namana zay mpikirakira ny tambajotra sosialy dia arak'izao hitantsika zao zany mbola injakenjana ny fiandrasana sy filaharana am'izay resaka solika izay any fianaratsoa any ary eto Antananarivo moa zany de mbola saika nahenona tamin'ireo station d'essence vitsivitsy manodidina n'Antananarivo zany zay ny vaovao zay tsy azontsika atao mihitsy no misakana an'ireo vaovao maro samihafa ireo satria mahakasika ny fiainan'ny firenena amin'ny akabe zany ary fototra iorenany toekarena ny fananana solika sy herinaratra kanefa zany rehetrarehetra zany de tojo olana ho an'ny eto Madagasikara zany de io moa zany hoe resaka fitehirizana resaka tsy firindran'ny famatsiana betsaka no azo andikana an'le adevitra zay mahakasika ny viditsolika am'izao fotoana zao fa tsy maintsy resahantsika poiritsika io adevitra momba ny solika io deputé Mamy Rabendrina mino fa manakambara betsaka am'izay ianao hoe efa napopozintsika ny zava-misy am'ty rahatsolika raha toekarena ty satria ny fanjakana de difotra tao anatin'le hoe misy an'lay trosa amin'ny pétrole aty amin'ny fanjakana kanefa fanjakana amin'ny teny an'le hoe vokatry ny ady any ivelany miakatra ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fanjakana amin'ny teny mahita offre $89 hoahoahoa mibetsaka de io zany midony izy am'izao fotoana zao lafy ny ara-toekarena menjera amin'ny tany mitrosina mihitsiny misy fomba nioarany député Ramboazy député Mamy Rabendrina tamin'ny talata teto hoe le vahoaka malagasy zany am'izao zava-misy zao de tsy hoe mandoalika ntsony fa efa mandady mirampe mihitsy le izy etrany voay ireny de nitratra ny kibo ny kiotanana ny rehetrarehetra mangana hatramin'ny tarehara satria miara-mandady ao anatin'ilay raharaha am'le fahapotehan'le fiainan'ny firenena sy ny zava-misy am'izao fotoana zao mbola tsy azontsika lany ny actualité resaka solika iny na izany naty zany mbola tsy miverina amin'ny atsakany sy andavany ihany koa fa mbola manaikitra ny délestage député Mamy Rabendrina le endriky le tension sociale zay resahantsika amin'ny akabe zay sy lay endriky lay ataontsika hoe principe na gouvernance mihitsy mive an'le fitondram-panjakana le makany amin'ny lalantsy izy raha am'izao zava-misy zao dahoatra efa mandady mihitsy ny vahoaka hoy député Ramboasalama fa zay ny fomba fijerintsika vahoaka ary marina zay fa ny fototry zay faniry ny fanjakana mihitsy konko efa mandady efa tsy voary ny mpitondra azy tsony ny mpitondra fanjakana zany lay vokatra io zavatra io efa ndresantsika teto nisy fotoana hoe cessation de paiement ny fanjakana tsy mahavita mandony zay zavatra rehetra tokony ho alotsony ary zany mahatonga n'io etsero io de namezatsika azy hoe defaiant ny fanjakana tsy hoe malemy ny fanjakana tsy hoe tsy ampiery ny fanjakana fa tsy mahavita ninninina ntsony efa tena miravoravo tanana tsy ainy de le fanjakana mihitsy zany no efa azo lazaina hoe efa mandady lojika be raha ny vahoaka koa amin'ny akapobeny no mandady miresaka délestage ianao fa ny fanazavana raha teknika ny délestage ange raha tsy diso aza tsy teknisianina amin'io dia na tsy ampy ny rano manodina ny loharanon'angovo ho an'ireo loharano mila reo angovo mila rano zany hydroélectrique filaza azy na tsy ampy ny solika amidinana an'ireo sofotra termika milina
zava-misy am'izao fotoana zao ny izy roa efa miditra amin'ny mahitany tsikelikely tsika zany hoe efa manomboka tsy misy rano efa manomboka miena ny voan'ny rano de zao ny solika efa tsy misy milivre ntsony aty Madagasikara zay ny lecture atsika am'izao fotoana zao raha ohatra ny approvisionnement no hitantsika efa tsy ampy de ho gaga ve tsika raha ohatra ka me mafy be io de le stage io inona raha noforon'le fanjakana mandady eo rehefa tsy voaomany hatramin'izay rehefa tsy voatsinjony hatramin'izay zao vanim-potoana zao de mety labozy eto Madagasikara mety tsy araka ntsony satria na ho an'ireo mpampiasa groupe électrogène ny atokantranony azy tsy afaka hampiasa ntsony satria ny solika nodinana azy mihitsy ny tsy misy tsy mino ifaniry hoe ny solika any am-potony ny tsy misy any amin'ireo fournisseur zany fa ilay dingana ao atenatenany ao no miteraka an'le olana tsy ahatongavany solika eny amin'ny pompy ary rehefa rahantsika le izy ny fehoenitsika ny fanjakana nge ny OMH nge rehefa namoaka an'le noty Antananarivo ihany reny tena nresahany taona nandingitsika ny am'le ampy ho any Antananarivo ny stock eo dika zavatra be dehibe zay fa anjarantsika ny samy mijery an'le izy fa Madagasikara ny resaka eto fa tsy Antananarivo rery no Madagasikara kanefa any amin'ny faritany any de efa miitsoka daholo raha tsy iterenantsika aveo hoe sanatria atao fanahinina le izy azo eritreretina koa zany rehefa tena mandinika ny zava-misy ianao satria betsaka ny zavatra mampiasa solika sy ny fivezivezena am'izao fotoana zao de hoy isika hoe tena le fanjakana mihitsy ny mampiitsoka ny fiainan'ny malagasy fiainan'le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao mampiitsoka amin'ny lafiny maro mihitsy ny resaka n'ilay trosa amin'ny pétrolier faniry teo 550 milliards d'ariary za mo leo be koa ndraindray mamerina ny resakina fa nakaiza le tombony zay nylazaina zay ny antony tsy nampidinana vidin'ny solika tamin'ny fotoana covid reny zay ny navalon'ny gouvernemanta rehefa nanontaniako za anisan'ny nanontany tamin'izany fotoana zany fa inona ny tsy ampidinana reo vidin'ny solika de mivaliny hoe mbola mila mandony trositsika de ny vahoaka ihany natao mihinany tsy fihinany fa tsy 550 milliards izy tam'izay fa mety tena any amin'ny inkarany mihitsiny de zao nefa tafakatra 550 izy zao de anjarantsika mitady aiza ny marina aiza ny kajy na tonga zay 50 sy 500 zay fa raha ohatra zany na tena ikanirina ilay fahafahana napidina ny viditsolika tamin'izany fotoana zany vao maika nampifandravandra ary zao vao maika mampikatso tanteraka fa raha izao no mitranga de fa zavatra hafa mihitsy angamba ny tema hoentin'ny vahoaka maneho ilay fanavotam-pirenena ny resahana tamin'ny tapabolana tsy mbola misy tonga atondohako fa ho hieritreritra kely efa tsy fanavotam-pirenena tsy ho efa zavatra hafa faniry ny teo anivon'ny tahiry-molam-panjakana depute Mamy Rabendrina rehefa miresaka am'le olona ny mpiasan'ny fer satria rehefa miresaka fer moa zany tsika zay mivadika fer izy am'izao fotoana zao fan routier de hoe ao le vola amina centaine de milliards d'ariary ao le vola fa ny problema dia ny amin'ny fomba fahamoam-bola tsy maintsy mila fankatoavany eo anivon'ny présidence de mitaky ny volany reo mpiasa eo anivon'lay entreprise anatany nanao an'lay asa zay fantatsika rehefa nitaraina nreo amanjato nreo entreprise reo hoe efa maro taminay ny migatra nisy ny maty nisy ny varim-pananana satria tsy naefa an'lay tsy volan'olona zany zay misy fournisseur zay miara-miasa an'reny entreprise reny zany le fer dia vola zay raisiny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny la structure des prix zany avy amin'ny volany solika ka isaky mividy solika zany ny olo-pirenena iray dia misy vola ny makany amin'ny fer zany na ny fond routier mba ahafahana manao fikojakojana ny lalana amin'ny lalam-pirenena de te iresaka depute Mamy Rabendrina hoe ohatran'izany le zava-misy tsy mety mahazo valo mazavitsika zany na de fa nilaza ary imo misy gazety presso anandro anankiray nanapongatra an'le misy détournement ve de misy sarina tompona ndraiky mpanjakana eo anivon'ny ministère navoakany tamin'izay fotoana andro zay fa namaly zany zao ny anivon'ny trésor ao le vola
fa miandro fankatoavana avy eo anevon'ny présidence izy de eo no miperaka amin'ny fanontaniana fa naninona ara ny tsipehina reto entreprise zanatany reto de miverina am'le adevitra faharoa ny teneny député Mambrabendrina inona ny zava-misy eo tena ny adevitra tahaka le zava-misy eo na tena le rahatsolika hoe ao zany misy olana milaza ny eo anivony hoe masa fa manana an'lay stock amanjato ny atapitrisany litatra ary vao nanafatra zany ary tsy tokony anana olana amin'ny famatsiana solika Antananarivo sy ny manodidina kanefa le izy rehefa mijery tsika de misy ihany zany le olana mato mbola misy ny filaharam-be etsero eo am'izay fiazoazona sy le hoe tena manana olana lehibe le fanjakana député Mambrabendrina mato tsy afaka mihitsy ary tsy afa manotra am'izao fotoan'izao anatin'izay adevitra ira mbola misy azonao anampiana zany mialoha ny idirantsika kely atao amin'ny district misy anao satria manjaka be tsy fandripahalemana alohan'ny tena maranantsika fandarina député Mambrabendrina ndraindray misy lay endrika psychose moa zany malaza azy ateraka ny resaka mandeha ka mahatonga ny mpanjifa irohotra miazakazaka amorona filarana rehefa makasoloka ny ainatsika teto Madagasikara nandritry ny taona maro zany na rehefa hiakatra ny viditsoloka na rehefa ohatran'izao fa ny zava-misy ny ainako omaly de tsy zay tsono mihitsy ny zavatra mitranga fa ilay ano moa zany fanaterana solika eny amin'ny station service iny mihitsy no efa tsy njaraina livraison io zany le livraison efa iny mihitsy tsy njaraina ataotsika hoe mbola misy le stock fa efa lay approvisionnement avy any ivelany mihitsy fijeriko azy raha nyresaka henoko maly no efa tapaka de zay stock ambiny ao lasa tsy njaraina zany hoe iverina ho marina lay hoe ampy ny stock eo aloha raha ny am'izao fotoana zao anatin'ny andro vitsivitsy fa matoly izy tsy njaraina de satria efa mahatsinjoko zareo ao hoe tsy maharitra andro vitsivitsy tsony le zava-misy io satria ilay miditra tsy misy raha ohatra ka avoaka daholo reo zay ny feo henoko maly raha nyresaka tamina tompona ndraiky teny am'ireny fitsinjarana reny hoe tena ilay livraison mihitsy no tapatapahana fa ny stock mbola misy ihany eo mbola marina ihany le hoe stock fa misy dikany io mato tapatapahana le izy zay moa zavatra iainantsika androany zao firifiry ny fiara mikasa andeha ho any ivelana Antananarivo tena verimaina verimaina satria tsy nahita gazoaly afahana mandeha de firifiry reo olona manomana zaika be lasy fotoanan'izany zao tao anatin'ny roa taona sy telo taona fara mivokatra ny Covid tsy afaka nanao an'izany reo fikambanana sy fiangonana isan-karazany zay tsy lasa talohan'ny omaly de tena sahirana tena mihitsoka zay reo efa any misy riska hoe tsy tafody any am'zay koa le fotoana mpialan-tsasatra zao tena misy riska hoe tsy tafody ara-potoana tsy tavaverina ara-potoana satria tsy misy tena ny aina zany androano tafahoana tamina olona nikasa andeha kanefa no tsy fisisolika de efa tena ifivoakana Antananarivo ny alanenina farany hoe tetezina station izy misy tsy nahita de naleo miverina eto Antananarivo zay zava-misy am'izao fotoana zao mihitsoka le fiainana malagasy ary ahitsoko le fitondram-panjakana nyary mazava be mihitsy n'izay amaraparanantsika azy député Mambrabendrina efa nresaka kely teo le resaka tena ampidiran'ny adevitra le zava-misy mbola tara kely moa nitondrana azy le tanàna commune izy io anatin'ny district ny Akazobe de le nitsangana fanafiandalo de nisy fahamaizana fokon'olona tao de nisy may nefa maty moa zany misy may fa naratra de any amin'ny tombo-pahasalamana fa tao anatin'ireo tsabona nisy anankiray voalaza zany fa maty de nitombo 3 maty 2 izy teo aloha teo de mandeha le fikaroana mafy be am'izao fotoana izao mampalahelo anatin'le izy député Mambrabendrina am'lay sary zay anovana fikaroana tena mbola tanora mbola boay kely daholo lay hita am'le sary raha ohatra ao amin'ny namana teknisiana ao le izy eo moa zany le hoe yarisy lehibe an'izy ireo misy an'le hoe iza moa zay dofa sa iza maromaro
le anaranao fa tena rehefa diniana lizy ny taona sy le mijery an'le endriky le dahalo zany tena mbola boakely mihitsiny le izy zany hoe tena samaty mihitsiny miatrika an'le izy ary mamono le mpiarabelona fa zany vokatry ny fahantrana daholo zany sy ny tsy fisinasa sy ny zavatra marobe depute Mambra Bendrina fa ny any tiako atongavana mandeha zany le fikarohana azalambo moa fomba fiteny azy maromaro aty amin'ny commune misy anao sy ny sisa manjaka be mihitsy ny tsy fandriam-pahalemana tao tsika mare misy fanafiana amin'ny tapedina ny mahitsy aty anjana dory zany mery mandroso marobe zavatra mitranga mino fa manaraka anao ny vahoaka anatin'ny district Ambohidratrimo Ambohidratrimo koa misy mbola commune mbola mampifanila azy amin'Anjo Zorobe de misy koa mampifanila azy amin'Ankazobe de misy koa mampifanila azy amin'ny Manjakandriana de misy koa mampifanila azy amin'ny Fianarivbe satria eto mbola misy lalana ihany koa mandeha zany eo ampovoany eo zany Ambohidratrimo anatin'le raraka everitsika depute Mambra Bendrina fotoana ihany zao mba hiresana lafin-javatra kely ohatran'izay mety hoe kely fa goavambely satria lasa mandry andriranantsy le vahoaka zany raha le lafin-javatra misy no resahantsika. Tena sapanandalana Ambohidratrimo Ambohidratrimo district ndresahako araka ny voalazanao teo mifandray tendro amin'ny district an'Ankazobe sy Anjo Zorobe ohatra Ambohidratrimo zany any amin'ny faritra avaratra andrefana any misy ny commune Anjanadory sy ny commune Ambato samy ato amin'ny district Ambohidratrimo reo de ny commune Avaratsena ny Sahalemaka reo zany farany andrefana avaratra ary Atsinanana avaratra andrefana sy ny Atsinanana ao amin'ny district Ambohidratrimo ary ny zava-nisy ny ainana hatramin'izay de lalan-dahalo iny lalana mampifandray an'ireo faritra rehetrarehetra reo lalan-dahalo satria raha any amin'ny faritra ny commune Avaratsena ny Sahalemaka zay Avaratsena le commune Avaratsena zany ilay farany Atsinanana avaratra Atsinanana amin'ny district Ambohidratrimo de io ndray mifanila amin'ny district Avaradrano aty faritra Talata Voronondry aty mifanila amin'ny mifandray sistany amin'ny district Manjakandriana any amin'ilay hoe faritra Mandrosoa sy Ambatomandana sy ny sisany de mifanila amin'ny district Anjo Zorobe de rehefa misy fanafian-dahalo aty amin'ny farany Atsinanana aty rehefa tadiavana reo aty amin'ny efa manamorona district Manjakandriana rehefa atao mifanarahandia mandeha manaraka ny sisiny avaratra ny district Ambohidratrimo iny mandalo amin'ny farany avaratra amin'ny Ambato sy Anjanadory zany any Ankazobe no mitoy fanarahandia ahitana ny lalana narehan'ireo dahalo zay ny tenenako hoe tena lalan'ny dahalo mihitsy iny ary azo lazaina ho tena zone rouge faritra mena amin'izay resaka zay manao farany azo atao na ny mponina na mpitandro filaminana amin'iny faritra iny zao mbola rahantsika mahita sy miaina zao ny zava-misy fa tsy amin'iny ihany fa na ato ampovoany faritra fovoany misy ny faritra rehetra ny tonononao teo de misy ny fanafiana ary sahatra tsy niainana tamin'ny district Ambohidratrimo iny mihitsy zany hoe vahoaka matory antsaha talohany taona 2024 tsara milaza an'izany tsara manamarika ahoana tokoa zay député zany hoe nanomboka tany amin'ny taona 2024 2024 mandraka ty ny androany de tena lasa tokotany ilalaovan'ny mpangalatrombo mihitsy ny dahalo sy mpangalatrombo fa miampy zavatra hafa ny kisoko amin'iny district Ambohidratrimo iny ary ny akamaroan'ny mponina nanomboka tamin'ny zany vanim-potoana zany tetezamita amin'ny makaty de tsisy matory an-tanàna itsony rehefa mirongatra ohatran'izao izy fa avela ao ny tanàna ary matetika de amoizanain'olona mampalahelo avela ao ny tanàna satria misy ange mandefa afatra manao menace zany ireo dahalo rehefa ho avy ataonao ahoana moa zavatra tanapolo ve rehefa lavitra ny mpitandro filaminana amin'izay fotoana izay de samy miaro ny aina aloha vahoaka voafako maly azy ao any ampandehanana tany misy analeko tany no mahazo vaovao avy any amin'ny commune Mpanotokana amin'ny ilany andrefana amin'ny commune Mpanotokana mbola Ambohidratrimo moa Mpanotokana sa Ankazobe satria any le misy ale mivarotrombo
olambodratrimo mpanotokana eo mpanotokana miresaka feno arivo be anao eo mpanotokana ngeny mitsofoka miakandrefana raha hoan'ny feno arivo be de am'le tanàna anankiray lalovanao mbadika andrefanao valakoso tsy haiko hoe firy ny lasa atao afakomaly vo afakomaly zay tena mampiraviravy tanana lay vahoaka mihitsy fa de tena mampalahelo ny zava-misy maka herin'ny vahoaka amin'ny akapobeny fantatra fa tsy vita amin'ny vava ny fankaherezana fa ny antsika aloha ny fiaraha-miasa amin'ny fampitanany vaovao oaingana arak'izay azo atao de amafisiko eto na amin'ny firy maraina na amin'ny firy alina na amin'ny firy atoandro misy ny vaovao azo ifampizarana de zarao mba ahafahana zarao aty aminay mivantana mihitsy amin'ny fomba efa fiasantsika hatramin'izay mba ahafahana mandray andraikitra ny amin'ny fiazakazahana mandefa an'ireo tompona andraikitra fitandrona fandriam-pahalemana mamonjy an'ireny toerana ireny na mampafantatra an'izy ireo any amin'ny toerana zay mety sarotsarotra aminy ifandraisana fa zay no azotsika atao dia ny fifanampiana ny amin'ny aoriny voina raha sanatry misy voina zay ny zava-misy ainana zay ny zava-misy ainana ary mampalahelo fa raha nantenaina hoe ia tsara le izy vao maika miditra lalina zao ny olona mihitsy mivonoana tsy misy indra fo ao anatin'ilay izy mampalahelo faniry nenery ia zay zany am'le fankahirezana ho atsika any am'izany faritra ny tenen'ny député Mambrabendrina zay raha ny fantatra zany de maromaro rehefa voasambotra zany am'ireo hoe tariky arisy sy ireo manodidina an'ilay satria zay moa zany hoe lehibe andahalo de misy ben'ny tanàna amina commune any ambanivohitra any ambolo tarakely ve sa izy io no voasambotra manodidina anatin'izao raharaha zao sy ireo manodidina an'ireo namana zany zay tariky ity arisy ity mila mandro fahalemana amin'ny vahoaka satria ny hahafahan'izy ireo manana antoka mokatra de zay hoe resaka fandriam-pahalemana izay amarana antsika azy betsaka ianareo ny mangataka hoe ahoana mikasika an'le polo ahoana ny azonay an'le polo miara-manonja mba ahafahantsika mifamme ao anatin'izay hoe firaisankina zay fifanohanana hoe zay tolona ataonareo de fanaovanay ny eritreritra ataonareo any de mba aty aminay aty zany hoe zay atononareo ny atsatsika ary zay atsatsika ny atononareo fanakay kokoa tsika ny dikan'izany rehetrarehetra zany de efa mpanomanana zany ny amin'ny fikarakarana an'izay ny tompona andraikitra samihafa eto anivo miara-manonja MBS Radio Mata de ho ampahafantarina tsika daholo reny rehetrarehetra eny indrindra isika any amin'ny faritra any hoe tena ahoana ny azonay an'le polo ohatrinona ny vidiny de ho avy ny fotoana ifampiresana an'izany fa mbola mandrindra an'izany ny ekipa ny miara-manonja MBS Radio Mata zany satria tsy maintsy asiana mari-patserovana nge efa hiara-hanonja tsika ny dikan'izay fa tsy hoe izahay irery reto amin'ny plateau akorina amarana antsika azy angambany maka commentaire vitsivitsika na soratsoratra avy amintsika zay fanomanina na manafaly eo ambadika ao Rinasoa Tovoarinjaka faty antoka ho antsika vahoaka malagasy rehetra zao adalandry TGV mpamita bahoaka zao Luc RFDSN ny fahantrana izao no tokony horesena ny politika pitsitsina izao no tokony atao faran'izay angana hanarenana ny firenena tokony horavana koa io kianjan'ny demokrasia io fa manala baraka ny anaran'ny tompokola Albert Zaf mbola ao tokoa le tsangam-bato ny tompokola Albert Zaf zany momba zay hoe kianjan'ny demokrasia zay Wilkof Rocheleo de miaraba ny miara-manonja rehetra tompoko miarabanao anko toetra ny devolo mandangy manosy-potakolona amin'ny tsy marina indrindra any am-piangonana no hanaovana toetra tena mamoetra tanteraka zay ny Wilkof Mamijo Mada Ranjarivo de hoe tsy maintsy mamoron-dainga foana reto mafia TGV Jolay reto ny afy be mihitsy ozy izy nomendrika andreo mafimafy mihitsy ny zany faneho-kevitra zany satria ao anatin'ilay tena zava-misy ny vahoaka zany gasy tsara tena enjana izy ty faniry zao olona mivelona amin'ny herinaratra ny jirama faty antoko isan'andro no iainana falay vadinasa ivelany no mba mameno ny banga ao i Carmen Zodi ka matahotra ny idininy olona ny idinan'ny olona andalambe everiny tahaka ny nataony zareo tamin'ny 2009 niakatra n'Ambohitsiroatra nanongana ny Ravalo tsisy vahoaka betsaka nge iny olombitsy no nanaraka ny zareo tany niaraka tamin'ny Kapsaty tsisy vahoaka mihitsy olombitsy tsisy olombitsy Teo Andria
miaraba ny MM miara-manonja zany sy atsika rehetra antanio kely ny jeneraly raha mahafantatra ny tokony ataony izy tsy ny fanongana pahefana ihany tompoko no sakana ny ao anaty lalam-pandrenana fa ny fitandrona sy miaro ny vahoaka sy ny fiainany samy fananany atao tsara le soratra de mba mora voavaky zay eny ary mame marika ny teknisiana fa zay zany lay faneo-kevitra mampiseho le endrika le tena fahadisom-panantenana fahakiviana miezaka mizara le zava-misy tsika de zay no netitsika atao anatin'izay fandarana izay fa marana tena marana tsika depute membre Bendrina de omendalana iasika ndray zany ny adidy amanandraikitra satria mbola fantatra fa nde hiazakazaka depute membre Bendrina am'ireo fivoriana maro samihafa de everina fa zava-dehibe zany de mame fotoana indray ho an'ny manaraka iarahana ny miara-manonja ny fandarana zany malaza de mbola mitoy fa mametraka ny veloma ho antsika mpanaraka indray ho amin'ny rapitso mirary soa de manao veloma mandra-piona mandra-piresaka ho antsika rehetra indray tompoko